Sy Tokovavy dia miarabantsika indray amin'ity larobia fahadimy ny volana Jona 2024 ity. Ny tenako Faniry Razafy izay miaraka amintsika anatin'ny fandarana arovako ny safidiko. Eto amin'ny fahitalavitra sy ny radio MBS antsika no manaraka ary mpiara-miasa amintsika akaiky ny radio Mada. Akasitrana ihany koa ianao manaraka amin'ny tambajotran sosialy amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube izay tsy tapaka izany eto an-toerana na ny ampitan-dranomasina. Dia makasitraka antsika rehetra, makasitraka satria ho an'ny fitiavana ny tanindrazana no mahatonga antsika tsy miala hatrany amin'izany onjam-peo sy fahitalavitra izany, ary ho an'ny fitiavana ny tanindrazana ihany koa no mbola andanitsika vola mikarena ahafahantsika manaraka amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy ny fandaharana. Dia akasitrana feno iaho satria raha eto isan'andro anatin'ity fandaharana ity ny tenako miaraka amin'ireo teknisianina izay tarehan'ny Falondramananarivo, ny teknisianina mpianatra rahantsika sy ny teknisiantsika Onja ao ambadika ao dia tsisy dikany izany satria dia namany miresaka mirivotra ihany raha tsy eo ianareo izay manjifa ny fandaharana izay vokarinay, ary raha tsy eo ihany koa ny mpiara-miasa amin'ny alalan'ireo mpanao gazety teknisianina marobe. Dia isaorako ihany koa ny mpanentana amin'ny radio Naomi Randriamalala izay ao ambony ao mandrindra ihany koa sy mampiditra antsika mba ho afaka handray an'ity fandaharana ity. Anisan'ny mpanentana eto amin'ny fandaharana moa izany Naomi Randriamalala. Ankoatran'izay dia tolorana ny fankasitrahana ianareo marobe dia marobe tompoko izay mandefa hafatra na mivatana aty amiko na any amin'ny tompon'andraikitry ny famoahana eo anivon'ny MBS sy ny radio Mada, na ianareo izay mandefa an'ireny antso samihafa mba hifandraisana aminay ireny, ary misy mihitsy aza avy lavitra vao tonga teo ny aona tamintsika antony tara kely ny fiderina teto amin'ny plateau satria misy namana avy lavitra izay tonga eto amin'izao fotoana izao mangataka fiainana mitantara ny zava-misy ny vaovao any amin'izy ireo. Dia raisina avokoa izany rehetrarehetra izany. Ianareo dia mare ary mahafantatra ny vaovao izay iainana any amin'ny distrika sy ny komina ary ny fokontany misy anareo any, dia miezaka ihany koa manome anay ireo tokony ho angom-baovao fantatra amin'ny mampanao gazety mpamakafaka izany. Ny endrikendriky ny fandaharantsika dia ankoatran'ireo fizaram-baovao maro samihafa izay tiana ihany mampatsiahy nidina teny anivon'ny seny Foibe Omaly, ny mpitarika ny vonona politika firaisan-kina ny tarihany Marc Ravalomanana, nahitana ihany koa an'ireo lehibe n'antoko tahaka ny Rivo Rakotovao eo anivon'ny SVM, ny antoko Tsaratafina izay nahitana any Paraina Auguste Gangsta Baba sy ny solitenina Andriamatoa Sy Tendrandrena Solonenko, Andriamatoa Ngolo Gilbert ny solitenany, dia nitafa tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny seny manoloana an'ireo endri-javatra maro izay mahabe resaka amin'izao fotoana izao. Eo aloha izany tsy fahatomombanana ny fifidianana anomalia iny, fa eo ihany koa ireo endrika osoka sy alabato samihafa izay efa tsikaritra ireo kandida nisehatra tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 27 volana Mey iny, ka nilaina ny fanatonana ny vatana ny teo anivon'ny seny mba hahazoana valiny ary hanairana an'ireo tompon'andraikitra misahana fifidianana ihany koa hahatsapana izy ireo ny zavatra tokony ataony amin'izao fifidianana izay tanterahantsika izao sy ny fiandrasana ny vokatra ny fifidianana izany ao anatin'ny famoahana an'ireo foronam-bokatra maro samihafa izany. Dia azakazaka raha itosika ity raharaha ity satria ny kajy any ambadika any ho an'ny sasany izay tsy mahazaka demokrasia ary mieritreritra fa ny fahefana dia asambrely sy mpiaradia aminy, ka na tsy hanajana lalàna na hanitsahana lalàna ary na heverina aza fa mety mihitsy izay hoe hanaparana ny fahefana amin'ny fomba rehetrarehetra izay mba hahazoana n'ilay endrika maro anisany amboamboarina eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia ataon'izy ireo avokoa. Izany zavatra izany tsy maintsy etsehana mafy mba tsy ho tonga amin'ny lafiny hoe fomba amboamboarina tsy mifanaraka amin'ny lalàna amina tany repoblikanina Madagasikara izay ny demokrasia sy ny fahalalahana, ary lalàna ambony no tokony hositrahan'ny rehetra hampanjakana, dia miady zany
amin'izao fotoana izao, ary mampahafantatra amin'ny tompona andraikitra zay tokony handray izany ireo mpitarika ny vovonina politika firaisan-kina. Akasitrahantsika hoy ihany Filoha Marc Ravalomanina sy ny mpiara-mitantana rehetra ao anatin'izany vovonina politika efa nitany teo, Rivo Rakotovao, Parena Auguste, Gangsta Baba, Golo Gilbert sy ireo mpiara-miasa marobe eo anivon'ny Govelec na ny gouvernance électorale zay any firaisan-kina. Misy eo zany teknisiana zay mahalala ny raharaham-pifidianana, fa misy ihany koa ny teknisiana zay mahalala ny resaka fitsarana zany. De mbola mandeha zany ady izany amin'izao fotoana izao, ary tsy akipetraka mihitsy satria dia maro be ihany koa ireo fitarainana voaray avy any amin'ireo kandida amin'ny firaisan-kina manerana Madagasikara. De tsy maintsy atao ny fandinihana sy ny fanadihadiana momba azy ireny, ahafahana mitondra ny raharaha eo amin'ny sehatra zay voatondro ny lalàna de ny androm-panjakana zay tokony hitsara sy handinika an'izany raharaha izany. Ny fisaotry ny fantarantsika dia raha ny tokony izy vahiny rehefa avy eo zay hiaraka amintsika, fa mbarambarako amintsika eo ihany izy rehefa avy eo, fa eo am-piandrasana ny fahatongavana eto amin'ny fandarantsika ny tenako. De na izany na tsy izany aza dia mihetsika ihany koa zareo any Manakara amin'ny alalan'ny solombavambahoaka zay kandida amin'ny firaisan-kina Rasidy Manana, hanambara ny heviny izy ireo manoloana ny zava-misy mikasika indrindra ny raharaham-pifidianana, satria efa nambarantsika fa saika manerana Madagasikara no ahitana an'izao tsy fanarahan-dalàna, ny osoka sy ny alabato tamin'ity fifidianana solombavambahoaka ity, ka nanaitra ny tompon'andraikitra amin'ny akabeany mihitsy izy ireo nilaza sy ny tantara ny zava-misy amin'ny akabeany. Fa hiverina hiditra amintsika ihany koa rehefa avy eo i Jean Maharo na i Maharo zay any Morondava any hitantara ary hiaraka amin'ny alalan'ireo antotan-taratasy izy ny procès verbal zany asehony eo mikasika indrindra ny endriky ny tsy fahatomombanana sy lay ndeha adikatsika ny amin'ny hoe alabato zay niseho zany tany amin'ny dizika zay misy azy ireo. Ny any Faratsio mbola tsy mety vita, zay tokoa no andrasantsika satria miandry any Ramilson Menjanahary tsika. Isy ihany moa zany ny fandaminana moa zany, fa miandry zay fandaminana zay tsika, fa na izany na tsy izany aza de miteny ihany koa zany ny zanaka Pelezany Faratsio manoloana ny zava-misy amin'ny akabeany eto amin'ny firenena, indrindrandrindra any amin'izany distrika amin'ny Faratsio zay hoe any mason'ny Madagasikara ray manontolo amin'izao fotoana izao, satria dia raharaham-pifidianana bevata izy ity zay mampibaribary ny amin'ny hoe tsy maintsy misy manao fisikonaponitra mihitsy hampandaniny tenany amin'ity fifidianana ity, na de fa mazava ara ny vokatra zay navoaka ny seny any an-toerana ny amin'ny hoe Ramilson Menjanahary na Emily no mitarika, ary elanelam-bato manodidina ny 2 arivo ka hatramin'ny 3 arivo latsaka kely ihany any no manasaraka any Emily sy ny kandida zay miara-dia amin'ny fitondram-panjakana. Ny fizaram-baovao moa de tsy maintsy ho ataontsika atao anatin'ity fifidianana ity, satria ny any Toliara faharoa ihany koa de mihetsika koa amin'izao fotoana izao ary manaitra ny amin'ny zava-misy any an-toerana, de ho zaraintsika atao anatin'ny fandarana ny fanehoan-kevitra Alain Rasambana zay sekretera jeneraly ny firaisan-kina, kandida amin'ny firaisan-kina, sy ilay arabe vahiny na i Rabe zay kandida ny antoko Otrikafo ny rotsaka tany Toliara faharoa. Manakambara izy ireo ary ilaza sy amontsim-potra ihany koa zava-misy tany amin'izany distrika zay nirotsahany izany, de hoentitsika atao anatin'ny fandarana avokoa zany rehetrarehetra izany. Zay amin'ny akabe ny endriky ny fandarantsika zay tsara ihany zany no hanamarihana ny amin'ny hoe hizarantsika araka an'izay tokony hifampizarana atao anatin'ity fandarana ity, mba samy matsaka vaovao atao anatin'izany fandarana zany rehetra, satria hoe ny hoe arovako ny safidiko dia ilay olom-pirenena mihitsy no kasihana, no resahana, no tairina mba hahatsapa ho zava-dehibe an'izany safidy zay nitanterahany tamin'ny 27 volana May zany. Ary ny lalàna mihitsy anie no manome alalana ny rehetra mba hiaro izany safidiny izany. Maro be ny fomba nomeny lalàna ny olom-pirenena sy ny kandida mba hiaro izany safidiny any, de araka izany no antony mahatonga antsika zany manaitra amin'izao fandarana zay tanterahantsika izao. Ny
etsy amin'ny boribory tamin'ny fahatelo moa zany de mbola ady tsy vita hatreto miandro ny toentsika ahoana sy ahoana zany satria tsy hita moa zany le PV zay amina birao fandatsaham-bato asa telo anoany ve tsy hita amin'izao fotoan'izao a rehefa tsy hita le PV misy lalàna mifandraika an'izany ahafahana mikaroka procès verbal satria manana PV ny candidat manana PV ihany koa ny mpanaramaso ny fifidianana raha ny tokony ho izy dia everina zany fa tsisy an'izany hoe marina hotakomana ka very anjavona any fotsiny fa ny lalàna ny tokony ampiarina mba hahafantarana ny zava-misy amin'ny ankapobeny ny any am-parafara vola eo ampiandrasana ny déclenchement ny fampitahana ireo vokatra amin'ireo birao fandatsaham-bato izay nangatahan'izy ireo hanaovana fampitahana ny député Rabekijana Solofery amin'izao fotoana hitenenantsika izao de ho hitantsika eo zany fivoaran'izay raharaha izay fa andrasantsika andrasana de andrasana zany rehetrarehetra izany fa na izany na tsy izany aza de nisy vaovao somary tsy de milamina bira io maraina io ny antony dia misy fanesorana tany hono zay atao amina malagasy efa nanajary nanalava volo amina tany Antsirabe nandritry ny 10 taona tany hoany kanefa dia nesorina tamin'ny tany zay efa nitoeran'izy ireo zany zay fantatra fa teratany vahiny efa niasa nonona teto Madagasikara no nisitraka an'izany toeran'izany dia io maraina io nisy tsy filaminany tany Antsirabe zany amin'izay lafin-javatra zay nresahantsika ny amin'ny tsy fahafaliana zay de somary nisy magazay nihidy teo ampovoan-tanàna tao Antsirabe raha ny fampitam-baovao zay voarahintsika izany tsisy idirany amin'ny raharaham-pifidianana zany fa manararaotra amin'ny tantara ihany isika moa zany satria rehefa ana onjam-peo tahaka izao sy serasera ahitana mivatana dia miezaka ihany tsika zany manao fizaram-baovao mba tsy ho tara satria zay le niteneniko hoe mila matsaka vaovao sy matsaka hevitra sy matsaka fanadindiny isika atao anatin'ny fandarana ka na de tsisy fampidirany amin'ny alalan'le fifidianana le izy de zaraintsika ihany satria vaovao zay voaray zany tamin'ity tapany maraina ity eny ary ny alantsika sy ny sarantsika farany teto de hoe nandeha niazo ny seny Foibe omaly ny Filomarika Ravalomanina sy ny vorona politika Firaisan-kina Foibe zany satria maro be hoy ny zavatra zay tsy milamina tamin'ity fifidianana tena tsy milamina tamin'ity fifidianana ity ary mila fijoroany ny olom-pirenena fijoroany ny candidat fa mampiseho firaisan-kina hita maso ihany koa mampiseho ny fahavononana hiaro ny safidim-bahoaka fahavononana hanamafy ny fanjakana tandalana sy hamerenana indray ny fitokisan'ny vahoaka ny atao hoe androm-panjakana raha toka mbola misy androm-panjakana ary fatokisana an'izany hoe fitondrana izany raha toka misy fitondrana engany hoy ka isika ampijoro izany teoriana no tena ho atokisan'ny vahoaka fa raha izao trangan-javatra misy izao dia tsy mahatokony atao hoe androm-panjakana sy ny fitondram-panjakana ny vahoaka satria lasa miravoravo tanana agoragora ary miady reny amin'izao fotoana izao saingy mbola misy ireo ray aman-dreny mpitarika eo anivon'ny politika firaisan-kina de zay ny antony mahatonga an'izy ireo tsy mipetrapetraka hatrany mihitsy ny Filomarika Ravalomanana ary Rivo Rakotovao ry Paraina Auguste Gaingy Tababa ry Ngolo Gilbert mpiara miasa amin'ny rehetrarehetra mipahay lalàna ireo teknisianina momba ny raharaham-pifidianana sy ny fitondrany raharaham-panjakana ny amin'ny tsy maintsy vahana avokoa ny olana rehetra amin'ny sehatra rehetrarehetra zay mitondra firoro-tsaina sy fanahina amin'ny raharaham-pifidianana ty eto Madagasikara de lasa izy ireo nanantona teny Alarobia ary de mifampiresaka tamin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny seny de hoe niotsika ny fanazava-kevitra eto ny Filomarika Ravalomanana nandritra n'izany fihaonana izany teknisiana. Fomba demokratika entina andaminana ny firenena fa tsy sanatria mbola anakorotana ny fifidianana. Izany indrindra no antom-pijoroany ny vovonana firaisan-kina amin'izao fotoana izao. Ny zavatra misy manko amin'izao ny fanazavana dia ireo solon-tena-mpanjakany ny fotony mihitsy atao ny lehibe ny distrika sy ny prefe no mikasa nimba sy anodina ny safidim-bahoaka ka hanairan'izy ireo ny vao miaramaleo tena misahana ny fifidianana na ny seny izay tompona andraikitra voalohany amin'ity fifidianana ity. Nataony président HCC manao fagnambarana izy fa tena anao ny mety aragna chance de zay mbola tazominay amin'izay zavatra tenin'izay izy koa ny matetika ry zareo amin'ny intérieur chef de district sy ny
adjoint fizika de préfet ireny ny tena manimba ny ty élection ty izy ny tena manimba mibaiko an'io de mibaiko ny fokotany mibaiko ny bureau de vote zay zany ny tena manimba nyty élection ty ary zay mba nyresana eto amindreo zay mba maka disposition anareo amizanareo fa magnapotiky ny élection lasa ny senianana igny responsable amin'le zavatra misy ny fahamarinana sy ny fampanajana ny lalàna no tena tanjona hoy Rivotra Kotovao. Tiany firenena malagasy atsika rehetrarehetra na nandresy ianao na resy ianao a tsy marina foana zay zany anay no entin'ny lalatsaina mitondra an'ilay izy misy mandresy ny anay ao misy resy tsy zay akory ny olana de tsy fanarahan-dalàna reny enitsika rehetra chef district olo manao zao araka voalazany mpitondra teny firaisakina teo fa mihinana vela manao zany ngainao ra chef district de tsy manaran-dalàna ianao na lehibe apokotany eto ampovoanina Tananarivo eto lozana manao propagande zay zao tany Majunga PDS ny Majunga ville mitsangana miaraka am'le candidat manao propagande zany ve no eketsika fa raha miteny an'izany ve de eritreretina hoe nareo maninona nareo tsy azo ekena ho zany taona 420 ve zao de mbola hozahany foany ty Madagasikara ty zany ijoronay ary magnataka ny rehetrarehetra mihitsy ijoro am'izany fa tsy mbola andro firesahany zao hoe ranona mandresy ranona resy fa andro firesahany zao hoe andaotsika mba hanao ny marina anajany safidim-bahoaka ary tsy hoekenay tsy fanajana ny safidim-bahoaka. Be loatra ireo fitarainana sy endrika tsy fanaran-dalàna misy ny aloha nandritra ary tahoria ny fifidianana ho ny firaisan-kina ka izay no antony anarana sy ampatsahivina trano ny seny hanao ny asany ampahamarinana sy ao anatiny mangarahara. Ka ny olona rehetra nge safidim-bahoaka tsy azo vilivily tsy azonay atao mihitsy mamilivily an'io na ary tsy ekenay koa na milivily azy de fa zay ny fanambarana toko foana indrona itelo tsara famepetra tsara tsika hoe tokony ame fahalalahana anay anareo amin'ny fikirakarana an'io de atao mangarahara koa ny fanaovana azy zay natongavana ito ty ny laza azy fampatsivana de mbola ao anatin'le fikirakarana zao nareo de ataovy manaraka an'izay satria be dia be loatra fitaraina toko aminay tsy fanarahan-dalàna. Nanamafy ny filoam-piara-mitantana ny firaisan-kina Marc Ravalomanana fa tsy irery izy ireo amin'izao ady atao amin'ny fiarovana ny safidy-bahoaka izao. Maro amin'ireo kandida manerana ny nosy no vonona Iara Isala sy Irahina Mpanjakana ny tany Tandalana. Io tsy hijanona aminay izay fotsiny izay dimin'ny rahalahy le firaisan-kina tsy maintsy hitatra zao satria be dia be ny fiaraha-miasa amin'le firaisan-kina amin'izao fotoana zao de atoato zay ampiantso ny firaisan-kina rehetra manera Madagasikara de ho tonga daholo reo le kandida rehetra manera Madagasikara ilaza ny zavatra misy. Miantso ny olom-pirenena rehetra fa indrindra ireo kandida manerana ny nosy Irahina ho fiarovana ny safidim-bahoaka noho izany ny firaisan-kina. Teny amin'ny foibe ny seny teny Alarobia ireo mpitarika ny vovonana firaisan-kina androany. Tanjona ho ny firaisan-kina ny ampanjakana ny tany Tandalana ary mba tena safidim-bahoaka marina no ivoakeo. Ya, de tena mba hoe ny safidim-bahoaka marina no ivoaka amin'ity valy mpifidianana ity ialana amin'izay mety hoendrika katsikatsy sy zavatra hafa izay oman'ny sasany any ambadika rehetrarehetra any ary izany tokoa no irariana sy everina zany fa tokony ampanjakaina. Ny fizotra ny fifidianana aloha de resahantsika moa zany fa ny antso fananganana ny komity miaro ny safidim-bahoaka de efa samy mampijoro izany ny any amin'ireo distrika maro samihafa amin'izao fotoana izao ary resy fantatra fa efa misy fivoriana amina toerana samihafa izay ahafahana manangana izany fa tsy ny andro ela ny any Manakara fa de efa nijoro ihany koa zareo any Manakara ary nanao fanambarana niaraka tamin'ny solombavambahoaka Rasidy Manana izay anisan'ny kandida ny firaisan-kina ihany koa. Manakara maromaro ny adevitra nyseho raha Manakara ny resahantsika ary Manakara zany raha ho an'ny tantara eto Madagasikara dia manana commune maro be mihitsy mandrafitra an'izany Manakara zany ary mivelatra de mivelatra zany zany no hitondrana ny fivoizam-baovao eto amin'ny fandaharantsika mba ho zaraina amin'ny rehetra zany de arotrantsika zany ny fanambarana izay nataony Rasidy Manana de Rasidy Manana izay mpitarika ny vorona politika firaisan-kina niaraka tamin'ireo mpiaradia hitako amin'ny sary eo rehefa nitsipalitra kely tamin'ny masoko de hitako Ramatoa Peterasoa sy namana maro samihafa zany mirafitra ao ambadiky ny firaisan-kina miaraka amin'ireo vahoaka izay hiomana hiaro ny safidiny zany sy ametraka zany fanjakana Tandalana zany. Ny hoe safidim-bahoaka dia miorina amin'ny fanjakana Tandalana ka tokony lavitry ny teritery, lavitry ny fandikan-dalàna, lavitry ny fanaparam-pahefana. Zany dia anisan'ny foto-kevi-dehibe izay anisany ampijoroana zany hoe komity miaro ny safidim-bahoaka zany. Arahantsika avy hatrany ny fanambarana izay vonrotsaka avy any Manakara voaraintsika amin'ity fandaharantsika ity. Manoloana ny
sy fambombana nisy teo amin'ny fifidiana tamin'ny 29 mai niezaka langina ihany tenako nefa dia sarotra ny angina amin'ny zavatra tsy ratiny sy ny halabato naneraka ny district Manakara fa indrindra ny teko amin'ny tapo-tanànany Manakara. Be dia be ny zavatra sy fitombanana tamin'izany ary efa nangatanay confrontation tao amin'ny CRMV na ny CENI dia sy nahazo alàna. Noho izany dia manambara amin'ireo vahoaka matoa sy nanome alàna nandraika dia misy antony manokana tsara. Ka dia mandaitra isika vahoaka rehetrarehetra mba hiaro isafiditsika. Ny atota taratasy rehetrarehetra moa dia efa lasa ny Antananarivo hangatahana confrontation mandeha koa dia manaitra ireo mpitondra fanjakana koa mba handraiky sy hanatanteraka izany fangatahana izany mba hampibaribary ny marina mandritra ny fifidianana tamin'ny 29 mai. Isaoka totoko miandry fitinoana sikana vahoaka ny Manakara. Ya, zay no vaovao avy any Manakara hitantsika teo Rasidy Manana solombavam-bahoaka nitatitra iny vaovao izay nozaraintsika teo iny. Zay ny entiko hilazana amintsika ny amin'ny hoe nietsika ny any Faratsio manainga ny tongony ny any Vondrozo mampiakatra ny feoany ny any Nalalava ny any Vangaindrano de miteny ihany koa zany ny any Manakara amin'izao fotoana izao fa tsy hamakan'izany fa manazava ny zava-misy amin'ny ankapobeny ihany koa ny kandida izay ndesahantsika teny ampiandohan'ny fandaharantsika dia Alain Rasamba nisy rabe vahiny Eloa zany ny amin'ny zava-misy ny ainan'izy ireo tany Toliara faharoa dia hoarotsantsika indray zany atao anatin'ity fandaharantsika ity. Anatiny vahoakan-datsambato izay voaresaka teo aloha telo ampetimao zato ohatreto mitanay izay miantanina androhosoka sy fanovana PV izay ivelany vahoakan-datsambato ary efa aoriana ilay andro manakamperahantsika ny fifidianana. Misy an'izany moa ty resako teo ty zao araka anankiray ty ka ny PV ty zao any Belalanda commune Belalanda io le hitantsika io zao ny vato azon'ny candidat numéro 1 01 ity-terena fotsiny napetako le 1 de lasa 101 le vato azon'ny candidat numéro 1 io nanona tsy mianatra mahita hoe soratra tengenana fotsiny io fa tsy soratry nataon'ilay pitipita atao hoe secrétaire nandrafitra an'ity PV ity. Ny cas rehefa roa makasika ny zarava zay ny cas ao ankilo maro fa ohatra tezaha teo ankiloaka fotany ambondro ny vato azonay sy vato azon'ny candidat faharoa mitovy raika amin'ny fitopolo. Ny vato azon'ny candidat faharoa telo ambopolo ny tsindrana fotsiny le PV nasiana ray dia lasa 123 etsaka ny cas mitovitovy manaraka an'izay zany hoe ny PV zay zany mahakasika an'iny ka tsara fahafantarinay anareo zany vahoaka malagasy misy vahoaka be zay nateraka ny fisafidy misy ny ary ny ACC zay fahitana lalàna manam-pahefana afaka mandinika an'izany araka ny lalàna. So da betsaka mbola hanono moa ny candidat antoato ilay amin'ny ankapobeny aloha rehefa jerena ny fizoka dia fidiana teto Madagasikara misy statistique fa amin'ny maha-candidat tolera io moa dia zavitsika dia hita hoe saude zay tokony ataotsika hoe tsy asiana anday resaka fidiana azovahoaka fa azo atao izy io na dia efa hitanindana sahala amin'io lehibe ny fatina sy re gouverneur eo dia tengrena fotsiny mba hanamora raha izay fotoan'izay izy fa tsy mandany vilam-panjakana tsy mandray manontolo dia tsy mivahoaka zany mifidy fa ny maire lehibe votany lehibe fanjakana sy ny hoe ratsa mandraika ny CENI sy ny karazan'ireo sy ny olo karamana vola ao anaty
fifidianana raha taon'ny kilomalivo manokana zay dia hita zay sa numerany kilomalivoka dia tsatrana izao mizara vola enany bureau de vote tsatrana izao taon'ny fokontany ranobe mampifidy zaza tsy amintao efa manomboka maray a14 zay mahataty avota hibe zany nanomboka tany maray na mifidy zaza zay tsy tany amin'ny bureau de vote ny ranobe avao fa io zany hitanay dia iveitsika hoe aiza zany ny legitimité ilay vola-pifidianana rehefa hoe ao amin'ny kilomalivo any EPP ny zarandreo zay fianakamaroany mbola lasa hoe zala zay koa ataon'ny fokontany zarabe zay any tompondo zao tsy resaky zany satria hitako ao nabe tanàna kilomalivo resaka satria io fokontany io roa mivadinay tao satria io manko misy anavavy zany anavady ao misy miteraka eo fidiana fanamboamboaran-jalahy amin'ny TV zany eo mba tsirosiro dia eo zala hoe rehefa anavavy sy vidabeto zany mifidy azy tao anambo tsisy rasa kanizany amakapieny hoe mila ferifireta raha izy tsotahalan'izay koa tamin'ny fokontany lehipo satria mbola kilomalivo ihany zany tao zany dia lasa nisy halatsarona forokorotsa alavaina tsika zany mbola fitsarana misy rehefa itory ianao dia ianao ray vovetivety tsy maintsy foana mitondra poroko zao tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy nefa en fin de compte efa hitanao hoe tsy abotira ilay fitoriny ka na tsy abotira izy dia hoe ireny hoe zany tokony mba jerena koa mihangasazinany hoe fa laha tsy misy an'izay lasa soforma fotsiny zany le fifidianana itsika fa natao hangalarana sy hanodinana ny safidy-bahoaka fotsiny izy natao le fifidianana mba hilegitimé an'le olo tian'ilay fitondram-panjakana apetraka eo amaravako azy dia isika hoe mahay zao ndraiky aloha mety misy hoe tsy firesaky zany safidy zay zany ny kandidany koa laha diso afaky mitolo koa hoe fa tsisy problème afaky zahay amizay lafiny zay le candidat milomodeo moa zany dia fa haitsika hoe maha-candidat mpanjakana azy dia resaky pression natao sy raha zay iny efa tsy iverena koa donc le fifidianana zany efa triqué tany ambolohany lahanany poliarabe manokana nanomboka tamin'ny famozavolana listy électorale fa niresaky tamin'ny zahay tamin'ny lafinio fa niresaky tamin'io vérité zahay tamin'ny lafinio manantsika moa le resaky famonjena amin'ny resaky fifidianana tokany soforo atao fa tsy tena misy fiantraikany vatana zany any amin'ny olo manao amin'ny halatsy fifidianana tapreuve nareo tahiny fa misy hoe zay le zafimonakanteo fa misy ny zafimonanasy laha misy moa mahatsiara mety voatontonona amizany na hoe mahatsiara fa afavaraka amin'ny raha dia hoe laha diso zay dia resaka koa nareo mamefa an'izay laha ohatsy moa nareo tsy afapo an'izay tany misy lalàna madagasikara satria zay zany le menasy atao hoe itony sy ny karazana satria na zahay ramaran'izay tao anatin'le campagne hoe miekipanay tsy tafaka tsenany nay zany fa hoe tamezanamizao fa lefa tsy fanday amin'iny mivitanareo nahazo nareo fa zahay moa matao koa zahay matao koa zahay latsaky nasataotsy ohatsy manao donc tsy tokony fampilongono anatin'ny raha ao fa maromaro raha avosavy mahakasiky ny fifidianana natoatsika eto Madagasikara sy toliarabe manokana fa hoe lava zay la taranta dia tsara koa zany zany mankasitraka anareo raha timenaka farany dia rehefa mihaino ny fanazavana tahaka ireny isika dia atsapana fa tsy milamina zany ho an'ny alay rasambany dia nilazainy amin'ny hoe misy vato 320 azon'ny kandida hafa dia nasiana ray eo aloha dia lasa hoe 320 na 123 ohatran'izay anie ny fanazavana ny entin'ny député feno ny amin'ny hoe misy vato 70 azon'le kandida anankiray dia nasiana ray eo alohany fa nanisy an'iny aza eo amin'ny fanoratana amin'ny lettre ihany koa zany dia mbola manany sarotra be ny fomba fanasisifana an'izy ambizato satria tsy maintsy soratana le 70 ambizato
de manahirana be zany, tsy maintsy hita foana zany le ratiora any anatin'le procès verbal sasany ara tsy tahotra tsena antranen'ny sasany de misy blanco zany misy mifafana zany araky ny hitantsika miparitaka moa zany sary zany mba hanoratana azy. Ny ratiora tompoko ao anatin'ny fomba fanoratana ny voka-pifidianana de miteraka aya ary zany tsy maintsy hanaovana ny fampitana mba hialana amina aya sy ny mety ho adevitra fifampitondromolotra ny amin'ny hoe hosoka na hala-bato ny natao ka nahatonga fitakotsehana tamina fanoratana isam-bato nandritra ny fanosana ny vokatra ka niraiketana azy tao anatin'ny taratasy firaiketan-tsoratra izany. De raha mena an'izany tsika zany saika pratika vaovao tamin'ity fifidianana sy lombavam-bahoaka ity zany ny fanohinana tarehimarika kely eo anolohan'ny tarehimarika zay efa voatondro zany zay nosoratana arak'izay hita tamin'ny fanosam-bato. De ihany koa ny fampiasana vola ary ny sasany ary moa nandritra ny vanim-potoana fifidianana na iray andro mialohan'ny fifidianana mbola misy ny zara zavatra, mbola misy manao fotoaman'olona, mbola misy manome consigne olona etsereo hoe manenjika 280 par BV sika, fatatsika anie zany miparitaka zany feo zany. Atao inona moa ny objectif 280 par BV ary hoe tsy hiasa irery ianareo fa ampinay le olona manome consigne directive tanatina oronam-peo zay miparitaka zay samy nahazo izany na re izany isika teny amina tambajotra samy hafa zany. Zany hoe misy mode opératoire mitovitovy tamin'ny fomba niatrehana an'le fifidianana ka fatapatatra ny hoe avy amina candidat aiza sy aiza no nisindry sy nitrangany zany trangan-javatra izany zany. Zany no nambarantsika zany tamin'ity fandarana ity ny amin'ny hoe tsy mandendeha foana zany hoe manasisika tarehimarika amina tarehimarika tena izany fa matoa zany misy dia misy baiko avy any ambony zany iombonana zany raha ohatra ka kely ny vato azo n'ilay candidat efa nieritreretina fa tena tokony andresy dia mena baiko itovy zany mba ahafahana zany manabotsina an'le tarehimarika dia tany anatin'le PV. Nefa zany ny ahafahana manara-maso an'iny mba hikaroana ny fahamarinana de tsy maintsy mifampitahana ny PV ary rehefa loso tamin'ny fampitahana PV raisitsika foana ty ohatra ity tahaka ny tao amin'ny boribory tamin'ny fahatelo de hita zany ny amin'ny hoe mitovy ny PV amina toerana ohatra zao saingy tamina PV zay tena ny ahahiny izy ireo nitrangany zay zavatra misy zay fanabotsinana tarehimarika zay de tsy hita ilay PV. De hatramin'izao moa zany le candidat miara-dia amin'le fitondrana ao anatin'le boribory tany resahantsika teo mangena tsy mahaloha-peo koa satria raha heverina zany fa tsy marina ny action zany hikaroana marina nataon'ireto vondrona candidat tsy mifiraisakina ihany fa nisy avy amina vondrona hafa tonga teny amin'ny seni teny mba hampitahana PV amin'ny PV atanan'izy ireo sy ny PV zay ahahiny izy ireo de heveritsika zany fa misy zavatra fa mampiayahany matoa tsy manao demanty ao anatina situation zay heverina zany fa mety ahahiny rehetra ao anatina fitarihana zay mety hoe mety misosoka na samy hafa izany. Tsy famoronan-javatra zany resahantsika zany akory fa vaovao sy zava-misy amin'ny akabeany de hoentitsika atao anatin'ny fandarana. Fa maninona no ohatran'izany sisa no fifidianana aty amin'ny taona 2024 ho an'ny eto Madagasikara arakaraky ny ametrahantsika seni au modèle na élection libre, transparente, juste, accepté par tous aty Afrika no modèle nananganana an'le seni ary ho tsarain'ny ACC rehefa avy eo dia izao zany zava-misy aty Madagasikara. Ny do tena matériel le seni mena moyen le seni ary mena ihany koa olombelona ahafahany zany manetsika an'ilay ratsana rehetra manomboka any amin'ny faritra mandrapatonga ty amin'ny fokontany mba tena hoe ho tsara le fomba fikirakirana an'le fifidianana fa tsy laozany zay misy olona ny ambadika any tsy voaterin'ny seni manao an'io ozy président Rivo Rakotovao zany le matao Paraina Auguste fa misy ihany koa mpiasam-panjakana hafa zay tratry ny tsindry politika any ambadika any matahotra ny toerana matahotra sao de vosaoty ka isaka alarobia de tsy maintsy misy mitaitaina foana eto Madagasikara
Inona ny dikan'le isaka alarobia? Satria misy conseil des ministres isaky ny alarobia. Zay tsy mahavita mission de matahotra ny abroger. Dia ampiororona foana hatrany etapony ka hatraty ambany. Iza le atapony resantsika? Reo olona voatendry amin'ny alalan'ny didim-panjakana sy reo aty ambany zay mbola mba miandrandra, mbo réintégré, mba ho voaray ho mpiasam-panjakana any amin'ny sehatry ny fampianarana misy an'izany, mifampiresaka tamina tontolo ny fampianarana izay mpampianatra. Tsy ny ambahambana ny hevitra ny aminy hoe tena voatery mihitsiny amina circonscription scolaire ny aty amin'ny zapy, ny zapy ny manery amina mpampianatra samihafa. De tratra ao anatin'izay ny aminy hoe ianareo mbola manana zavatra andrasana amin'ny fitondram-panjakana, ny ahatonga anareo ho mpiasam-panjakana, ary rehefa mpiasam-panjakana ihany koa ianareo araha maso tanteraka, satria sarotra mitady asa, zay efa tafiditra de efa mba miazona ny toerany ao. Sitry ny ay aloha zany mandrapatonga amin'ny fisotrondronono de mba migoka n'le fanjava raiky miaraka amin'ilay volam-panjakana. De lasa fatahorana daholo ny sehatra rehetra miankina amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Lasa tratry ny lay tery, lay hidy lakle, lay fanaraha-maso, endrika fanampenam-bava sy fanakona maso amin'izay zavatra rehetra zay verina fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna. De tompona andraiky mpanjakana zay tsy tokony sehatra amin'ny fifidianana, lasa misehatra amin'ny fifidianana, mandray micro, mizara zavatra etsy sy eroa mihitsiny mba hampandany amin'ilay kandida-mpanjakana. Ary izany tsy nahita izany tamina distrika maro eto Madagasikara. Ny ainanay koa zany tany amin'ny distrika izay nirotsahanay. Fa saingy izao na nampiasa be ny tanàna aza le kandida-mpanjakana, na namory fokontany aza de tsy ilaozan'ny olona mba tonga saina ihany any amin'ireny sehatra ireny. Fa tsy nahabata vokatra zay neverina fa hanao podrony sasany, ohatra ny tao amin'ny distrika Anambohidratrimo. Na nampiasa be ny tanàna, na namory fokontany aza ny sasany, ny vatabeany nandeha fa tsisy olona nanaraka reny tompona andraikitra ireny. Ny sasany aza tsy menatra mihitsy ny nandray micro. Ary naderaderany amin'ny raha mbola te handroso, raha isy fampandrosoana ho azo de miara-dia amin'ny fanjakana akaiky ny mpandobary. Fa ny vahoaka koa tsy drabo, tsy dupy, mahafantatra ny zava-misy ary miaina tahaky ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ny aminy hoe langazy ao anatina fotoana isian'ny fifidianana zany. Fa raha fandrosoana ny nangatahana, 4 reto olo reto nandrasana hitondra fandrosoana, 420 izao tsy mbola misy izany Madagasikara tsy maintsy mandroso izany. Fa vao mainka memletika aza hoy izy Andriamatoa vaovao be zamay. Eto ny tenako dia miantso ireo rehetrarehetra zay manakambara momba ny raharaham-pifidianana. Rapitso moa zany dia ifampitona amina toerana anankiray ny vondrona politika firaisan-kina miaraka amin'ny kandida sy ireo olom-pirenena zay mety tonga amin'izany toerana zany. Efa misy ny fandaminana any amin'ireo distrika samihafa zany ahafahana zay mampita an'izany hevitra izany, satria hilaza ny zava-misy amin'ny ankapobeny vonona politika firaisan-kina. Tsy hanonona toerana amintsika fa rehefa mipotra ny vaovao Rapitso de hitantsika eo ihany Rapitso alakamisy zany. Fa eto zany dia ny fahavonona ny firaisan-kina, tsy ny firaisan-kina irery ary anefa no voariny zany hoe tena hoe hampanjaka ny tany tandalana izany, fa ao avokoa zany na kandida avy amin'ny tsy miankina na ihany koa reo zay mety fa nanarakaraka ny lokon'ny volomboasary kanefa victime an'izao élection zao dia voariny zao ady hevitra izao, satria zay ny nambara ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao sy Paraina Auguste ary Marc Ravalomanana tamin'ny interview zay nalefantsika teo ny aminy hoe ikaroana marina ny zava-dehibe, tsy misy hoe ny anay lany na ny anay tsy lany, fa rehefa mampanjaka n'ilay fanjakana tandalana de iombona amin'ny be sy ny maro ny fampanjakana ny tany tandalana, fa tsy misy an'le hoe satria ty miaraka amin'ny fitondram-panjakana volomboasary de ty afaka iangarana ny lalàna ka na manaja na mandika lalàna ary na manao fanaparam-pahefana ary mba hamezana tombony an'le volomboasary kandida-mpanjakana de azo atao zany. Fa tsy azo atao zany, fa potehana tanteraka raha vao misy avy aty amin'ny fanoherina na mamofopofona miaraka amin'ny mpanohatra misongadina amin'ny vatony. Ohatran'izany zao kisarisary misy amin'izao fotoana izao.
de zay ny antony mahatonga atsika amin'ny teniny amin'ny hoe ity tsy adevitra ny amin'ny hoe satria zay tsy nahatafiditra betsaka na hoe satria zay no angalarana maromaro tamin'ny fifidianana de hiady varotra am'izany fa fampanjakana zany nefa foto-kevi-dehibe ny joron'ireo ray aman-drenireo tamin'ireny tolona natao tamin'ny septambra oktobra novambra 2024 ireny. Ary tolona tsy miara-dia zany satria manko misy ny votely indray any ambadimbadika any mitovy ihany ngereo sy ny sisa hatran'izany de endrik'olona roa foana ny hita figurana avondrona roa samy hafa foana ny hita nandritra ny 20 taona ka rehefa tsy matanjaka ny antoko politika anao de tsy matanjaka zanyko efa nandalo ny testany urina rehefa tsy nahazo ny fankatoavam-bahoaka de mba hanjaranao kosa no mijery hoe ny amin'ny mbola mila fanatsarana zany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara fa raha toa matanjaka ny timma hatramin'izao taorianany nanonganana ny filohan'izany antoko izany sy mitantana an'izany antoko izany nandritra ny fotoana izay nitantanana ny firenena ka mbola misy tanjaka ny antoko amin'izao fotoana izao ohatran'ny antoko tiako Madagasikara ka misongadina ny fifidianana de mbola misy FDB voaray an'ireo vahoaka zany nizarainy zany antoko tiako Madagasikara zany ary zany mbola hoe hifampizarana ao anatin'le vondrona politika firaisakina ka aza atao alahelo ho an'ny sasany raha ohatra ka tsy mahafaty baolinareo aza atao alahelo mihitsiny zany fa mizaha amin'ny tsaratsara kokoa ny amin'ny hoe step by step pazapa inona indray zany ny fomba hanatsaranay ny fomba fanaovana politika raha io eny ny fomba nitondran'le fitondram-panjakana azy tena marikoriko ny fomba fanaovana politika tena tsy mety adapteny amin'le gody pouvoirany ny zava-misy amin'izao fotoana izao adapteny le mpitondra fanjakana io ny fitiavan'ny fahefana io ny fitiavan'ny voninahitra io ny fitiavany an'le seza ahoana ny fikirany an'izany de adapteny an'izany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara saingy zao tsy mampilefitra ny antoko timma sy ny firaisakiny zany ny amin'ny hoe tsy maintsy hijoroantsika ny fahamarinana sy ny fivoizana foto-kevitra mba hahafahana zany mametraka fanjakana vanina mametraka Madagasikara tena hatanjaka tsy hoatsy zay efa potika sosa amin'izao fotoana izao de adidy ny mpanao politika zany no miezaka mijoro tsy mamely irery an'ireto olona miara-dia amin'ny fitondram-panjakana sy ny volomboasary ireto anao zay tiany atao amin'ny fomba fanaovana politika ka raha mbola misongadina ny antoko tiako Madagasikara de lay fomba fizaran-kevitra zany mbola matanjaka ary voarain'ny olona amin'izao fotoana izao ary amina fanio-kevitra androany dia mandeha ny amin'ny tambajotra sosialy nisy ny mpanao politika tanorana ny hevitra omaly mbola nametraka mazava fa matanjaka le timma tsy azo idikevitra misy mpandinika fiarahamonina ny heritreritra fa voavity io élection 2023-2024 io disparu zany tim zany fa nanaitra ny amin'ny mbola manana ny tanjany le antoko timma Saint Andriamatoa Marc Ravalomanana fomba famaky ara-politika normal zany satria ny idéologie nitazaina sy mifampitazana mifampizarana nandritry ny 20 taona mbola tsy niova tamin'izay ligne directrice izay lay antoko tiako Madagasikara ary zany no zany fampizarana ao anatin'ny volona politika firaisakina de iny nambara mipitarika amin'ny firaisakina iny amin'ny hoe tsy amin'le hoe zay restarina nandrestarina hoe zay vitsina betsaka tsy any adevitra fa ahoana ny karoana marina mba hametrahana fanjakana tandalana zay ny ady ataon'ny firaisakina amin'izao fotoana izao rehefa ki amin'ny cause na iza dia arovan'izay foto-kevi-dehibe zay mba hahafahana mametraka fanjakana tena maro toerana ny atao hoe fanjakana maro toerana stable de fanjakana manaja lalàna zany no mampatanjaka ny firenendehibe rehetra any Eropa sy any Etats-Unis sy any Azia any misy discipline eo le mahasarym-piarana Andriamatoa Marc Ravalomanana isan'andro misy lalàna ifampifehezana io satria zany ny atao hoe fanjakana republikana de manaraka n'iny ny rehetra tiany lalàna ifampifehezana tsisy an'izany hoe de ambony lalàna satria mpitondra fanjakana de tsy azo fehezany lalàna satria numéro 1 na numéro 2 na numéro 3 satria mpikambana ao anatin'ny institution mitovy any sarababem-bahoaka ny mpitondra fanjakana satria olotsotra ohatran'ny olotsotra rehetrarehetra ny statut any fotsiny no hafa saingy nampindramina fahefana izy de manana statut
izay mpitarika amin'ny androm-panjakana. Manana sata izany amin'ny alalan'ny fampindramana fahefana ny mivoaka tamin'ny alalan'le fifidianana, de misy fahefana maromaro ananana. Saingy tsy entina anapotehana zany amin'le rafitra republikana sy anaovana zinona sy tsinotsinona an'ilay vahoaka mpapindrana fahefana. Le vahoaka zay loharanony fahefana, source de tout pouvoir. Zany no mahasari-piaro antsika amina fandarina tahaka izao. Fa alohan'ny ampidirantsika ny vaovao samy hafa indray dia efa voninao ny sary manazava ny zava-misy any Moronava indray, disika Moronava, ka i maro zay lisitra mpisolotoerana miaraka tamin'ny tompoky lama Miklavera teo aloha, saingy efa voasolo moa tompoky lama Miklavera rehefa nisy ny fahafatesany, dia maro dia tao anatin'izay lisitra mpisolotoerana zay no manatsika indray ny zava-misy ao amin'ny distrika Morondava, dia raha tsika zany eo ampiandrasantsika indray mianoizantsika ny fandarana. Ndao ara amana teknisiana. Voalohany indrindra dia miarahaba atsika voakan'ny Morondava ary misaotra atsika voakan'ny Morondava izay nanatotosa ny adidy tamin'ny fifidianana sy fombafam-bahoaka lasa teo. Mazava ho azy zany fa mikasika an'izay fifidianana sy fombafam-bahoaka zay no ataona eto. Dia eto zany zahay dia ilaza ny marina, ilaza ny zava-misy ary miaraka amin'ny rofo. Hatreto aloha zany dia efa feno ny vokatra azonay ato amin'ny candidat, liste d'un candidat numéro 3, 147 bureau de vote sur 147 efa azonay amin'ny commune N manerana ny district Morondava. Raha ny commune urbaine Morondava mitambatra amin'ny commune Bemanonga, mitambatra amin'ny commune Analaiva ary mitambatra amin'ny commune Malfandilia dia mandresy ny candidat numéro 3 amin'izay bureau de vote efatra zay. Fa raha tambatra amin'ny résultat kosa avy amin'ny commune rurale Befasy sy commune rurale Beloa-sur-Mer dia latsaka ny vakiny candidat numéro 3 ampitahany amin'ny numéro 1. Misy antony nefa izany, zay misy mahatonga anay miteny eto. Ny antony dia tsotra, misy posoka ny fifidianana tao amin'ny commune Befasy sy Beloa-sur-Mer ary mbola nisy avao koa tamin'ireo commune sasany ireo amin'ny ampahany. Fa ny any commune Befasy sy Beloa-sur-Mer tena ny bureau de vote rehetra misy osoka. Eto zahay dia anambara profo amintsika. Raha tsy hitentsika akoatra ny commune Befasy. Commune Befasy Fokotany Androtsy efa tsy fanarahan-dalàna sahady zay ambaranay anareo zao ty. Hitatsika fa tokony hisy soniany mpanisa vato eto, tokony hisy soniany mpanisa vato fa tsy misy sonia io, tsy hisy soniany mpanisa vato io raha tsika mijery. Ary ataoko akaikaiky tsara ny écriture io, le écriture jerevitsika tsara io, misy dikany mato ampijereko atsika io. Dia raisiko koa itika PV ty ny PV le teo fanisana vato, fa ty PV reto ny listan'ilay mpanisa vato dia eo nosoniany araky ny nisoratiny zareo. Fa manino ity taratasy fanisana ny vato tiky no tsy misy sonia, fa manino ty PV ty no misy sonia. Dikan'izany nisy fotoana samby hafa nanaovana an'ireto PV reto. Matoa ty tsy misy sonia, ty misy sonia. Écriture samby hafa, écriture samby hafa, samby hafa ny écriture eto. Izao avy ao Androtsy zao iny angala avao koa PV raiky baka amin'ny commune Befasy avao koa toy koa. Aseko atsika eto tsara
Befasy Behera avy eo Behera io a dia le raiky teo tsy ataontsika hoe mbola le raiky teo avao ty a asiako anareo tsara fa ity raiky ty a dia androtsy io izy a tsy misy soneny mpanisa vato. Ty le raiky Behera io izy a tsy misy soneny mpanisa vato, tsy misy. Dia fagnampin'izay nany Behera dia zao le oso Behera tatsika tsara io Behera tia 20 misy mpifidy 20 tonga ny fidy. Behera hitatsika ty tsara izy zareo Behera 20 isan'ny mpifidy tonga ny fidy aby 100%. Logique ve zany? Amplisin'izay tiky le comptage de voix fanisana vato jereotsika tsara fa mitovy ny écriture amin'izy roa fokotany roa samby hafa io le écriture io ty koa le raiky toa io koa le écriture jereo tsara jerenareo tsara secrétaire raiky ve zany ny fokotany rehetra ao anatin'ny commune Befasy ataoko ty reky manokany aty handalako koa zao ty koa mbola fokotany raiky avao koa Lohena commune Befasy mbola tsisy soneny mpanisa vato, mbola même écriture am'le sasany ihany, même écriture am'le teo taloha. Telo zay ty koa mipeveny ty koa mbola fokotany ao anatin'ny commune Befasy. Menaranda commune Befasy mbola tsy misy ihany koa soneny mpanisa vato. Écriture mbola mitovy ihany koa ny écriture io, même écriture amin'ny teo taloha, même écriture. Efatra zay marobe izy any mbola reto ty zao commune Bemanonga Ambato Est, commune Bemanonga Ambato Est tsisy soneny mpanisa vato, tsy misy. Dikany zany matoa zany tsy misy niavon'le mpanisa vato dia tsy manan-kery dikany zany io PV dimy eo aloha zany nataoko ohatsy indesiko amitsika satria maro le PV ao anatin'ny commune tsirairay fa ny anomaly hita dia maro iny moa nanaavy amin'ny reto tsy misy sonia nefa écriture même zao ny zavatra misy na reto comptage de voix reto efa nisoratana avy aty Morondava, efa vita compte avy aty Morondava, zay vao nalefa any amin'ny commune Befasy mialoha ny fifidiana zany efa vita soratsy reto écriture nolo raiky nanoratsy anazy. Compte de voix avy aty nalefa efa vita calcule ato anatin'ny commune, ato anatin'ny district dia ity PV ty amizay no nampifanarahana amitiky nampifanarahana am'le voasoratsy avy aty Morondava reto, nampifanarahana am'reto voasoratsy comptage de voix voasoratsy avy aty Morondava reto ny zavatra soratina anatin'ity PV ty. Dikan'izany tsy misy fifidiana tao anatin'ny commune Befasy fa zavatra namboarina, niezahana namboarina.
mbola anaovako porofony zay jereotsika tsara iny le isam-bato jereo le soratry 00 le vato maty sy vato fotsy jereo le soratry 0 mitovy alaiko iny jereo le soratry 00 vato maty sy vato fotsy mitovy le soratra alaiko koa ty zany olenanora jereo tsy naseny mihitsy zany io mitovy alaiko koa ty indreo miverina le 00 même écriture ny raiky amin'ny fokotany samby hafa manerana ny commune Befasy zay nirezanay fa fenikosoky ny fifidiana tekinondava ohatry rehefa mena ianareo hoe ny déléguénay tompoko dia tany antoerana ary ny bureau de vote rehetra manerana ny district ny Ondava dia misy ny déléguénay fa ny tao amin'ny commune Befasy tamin'ny 29 mai ny fifidianana 1er juin teo amin'ny commune Analahiny commune Befasy au chef de commune vonamboarina ireto PV reto zay mezana nampitobisina amin'ny tiky comptage de voix efa miala avy aty Ondava reto zay nahatonga ny candidat mpifaninana mbola arivan'le 29 avao sasakaly fa complet anazy ny résultat satria compte avy aty aminy avao ro nampanaovy tany amin'ny commune Ambanivohitry zay amikodakoda ireto PV reto dia tsy misy soumienne délégué noho in'izany iny proof na délégué niza dia tsy misy sonia io sonia délégué ino antony efa tsy tamin'ny andro ny fifidiana zay na présent délégué teo no natao ty PV ty fa efa amin'ny andro faharoa sy fahatelo magnaraky ary raha niezaky nangataky PV ny déléguénay dia ny fomba fiasan'ny zareo ny tsy omena any PV ny délégué fa aty amin'ny commune io doa PV raiky tsy misy sonia délégué alaiko ty ataoko ary dia reto PV reto ohatra koa zao ty misy délégué telo io manao sonia io délégué telo manao sonia roa ny délégué ny candidat rivodraona dia tsy nana délégué tagny nata raiky tsy nana délégué tagny izy fa ny firaisakina sy ny romary nana délégué telo mpanao sonia io sonia io dia tsy misy nany délégué na io fa ahoana ary lasa telo le manao sonia ty koa mitovy amin'izany telo koa io tsy misy délégué na io nanizy aby zany io ny délégué nay tompoko dia nanao légalisation des signatures tamin'ny commune aby fa magnino zany reto misy sonian'ny telo nefa samby tsy délégué nay iza no nagnino ary dia aiza oaiza ny fahamarinany fifidianana teto amintsika ohatra fotsiny zany ty mbola PV ihany koa hitantsika koa te tsisy sonia ny délégué na délégué raiky na délégué ny candidat numéro 1 na nany numéro 2 na nany numéro 3 samby tsy eo ary zay zany ny zavatra tianay ase hoe fa mbola tsy da resaky raha maro zahay feno osiko ny fifidiana tamintsika teto ka noho iny zany miantso ny CENI zahay miantso ny ACC zahay hapiatra ny lalàna ary jery amin'ny antsipiriany ny zava-misy fa tsy handefo tsy managny zahay amin'io fa hanao zay azonay atao asantsonany amin'ny PV ihany io commune anankiray nakaty fokotany tonga dia parazara fotsiny moetitoeto fa io izy fa anagnanay ny PV 770 amin'ny bureau de vote 770 raha ilaina ny fampitahana an'izany dia vonona izahay mbola tsy mijery chiffre zahay teo fa raha ohatra hoe ampijereko chiffre koa zany nareo andala chiffre raiky fotsiny koa zany ao ampijereko atsika
ampijerekontsika zany ho an'ny fokotany androtsy, fokotany androtsy ty le namboarina avy aty Morondava, ty le namboarina avy aty Morondava 77 numéro 1, 4 numéro 2, 43 numéro 3, 130 ny Vatomandrakely, 00 ny Vatomaty. Ao io tiky androtsy io io androtsy Andranitoji igny de tiky lay Andranitoji io izy Andranitoji io comptage de voix mivato ato amin'ny tonga ny fidy voasoratry agnara aloha piry izy ty 232 voasoratry agnara 232 voasoratry agnara rajout dimy tonga ny fidy 131 tonga ny fidy ato ny tonga ny fidy ato ny tonga ny fidy ato 130 io 130 ty ambany ty 130 tonga ny fidy tiky izy 131 ty 131 de ity 131 ty io 131 dia tiky no fitsinjarana anazy 131 lafa avy ato misy Vatomaty raiky, misy nasia Vatomaty raiky amizay mba hitovy amin'ny 130 nefa diso zany le 130 voalaza amin'ny comptage de voix tia tokony ho tafiditra ao koa le Vatomaty 0 nefa le Vatomaty alia amin'ny comptage de voix 0 le Vatomaty fa magnino zany Vatomaty ato 0 de magnino Vatomaty ato 1 ty 1 Vatomaty kanefa samy fokotany Andranitoji nefa sifra ny vato azony candidat tsirairay tsy miovana amty na amty ohatsy raiky amin'ny sifra avao koa zany zay ka dikan'izay misy oso ty fifidiana ty na iza ny teny na iza ny ilaza na ino ny fahefany na ino ny fananiny na ino plasiny io pirofo ambarana io dia ianareo zay miteny koa asy pirofo fa ny fifidiana tamin'ny commune Befasy sy commune Belosilmer tao Anosy Maitso tao Ambatosirmer commune Marifandria zay Nosy Maitso Ambatosirmer Bosy Andrahany dia nisy osika avao koa Anosy Maitso 100% tonga ny fidy ato le raiky teo efa nambarako andreo 120 samy tonga ny fidy ato osiko zany tao amin'ny commune Bemanonga mibarabara be nambarako andreo teny Ambato Est commune Analaiva 87% mahery ny tonga ny fidy tao Andinda zavatra tsy logika zany tao Marodava nisy daholo zany osika zany tsy vitan'izay fa tsy nomeny seny jiro ny bureau de vote rehetra ambanivohitsy de tsisy nanao PV ariva akotriny Sarabetsikotiky Bemanonga Tapitanana Analaiva Sarabetsikotiky noho ny fandehanan'ny fidy tany rehefa miantso ny sedy zahaya P7 amin'ny kasika ny Sarabetsikotiky dia nandeha tany ny fidy mitondra jiro nahafahany Sarabetsikotiky sy Analaiva namboatry PV ariva amin'ny jiro nandesin'ny fidy fa ny bureau de vote rehetra ankoatrin'izay dia marandray namboatry PV eritreretisika amin'izay zany ny zavatra nisy tamin'ireo bureau de vote amin'ny commune rurale reo taperina eo moa nanay zany fanazavay androany fa hitondra aminareo sifra koa zahay hamaray
fa hiakatra amin'ny lafiny tomintsika ampirenzay. Eto zay dia manomboky miteny, eto zay dia manomboky miresaky, eto zay dia nambarana hevitrinay manomboka androany zao tsy arety zahay mikasika ny fifidianana teto Morondava. Sotra tompo. Makasetraka ny maro tsika zay avy any Morondava napita ny vaovao tamintsika ary naseho maro tamintsika teo mihitsy ny taratasy zay mirakitra ny firaketany-tsoratra ny amin'ny fanosambato ny birao fandatsambato ny fokotany ny commune mba ahafantaratsika ny amin'ny hoe serenge ty zavatra ty ary misy ny zavatra maro be mampiahy azy zany raha ny fitantarany maro azy teo de mbola miandry indray tsika zany ny toy an'iny fanatsika fonana ny zavatra zay hitan'izy ireo fa tsy nentina andritra ny fotoam-pifidianana iny. Mahazo vaovao ihany tsika am'izao fotoan'izao satria raha ny neritreretina zany dia tokony vahiny eto amintsika eto i Ramilson Menjanary na Emily zay candidat ny firaisan-kina ny Faratsioka nefa moa zany maro be ihany koa zany reo mila ny mily am'izao fotoan'izao satria hiazaka zany mpanao gazety manantona satria eto atoerana izy am'izao fotoan'izao de hiazaka zany mpanao gazety ny manontany azy miresaka mikasika ny zava-misy nandritra ny fifidianana tamin'ny Faratsio. Omaly koa moa zany izy faneho-kevitra nataon'ny kandidaty zay mpifaninana mily de ilainy rehetra mahazo ny faneho-kevitra indray avy any amin'ny mily zany de misy ny famokarana fandarana samihafa zany amin'ny fahitalavitra amin'ity androany ity zay ho ataon'ny mily zany dia eo ampanatotosana izany izy mandeha fa ny antso tonga ty amintsika ndazo aloha raha faniry fa mbola maro be mila antsika tokoa fa de ahoana ny fandaminana ny fandaram-potoana isika moa tsy maintsy mametraka foana anatin'ny fandrindrana satria ny rehetra ihany koa zay heverina zany fa tokony handray zay faneho-kevitry mily zay dia afaksika mandevitra ny eto amin'ny fandarantsika zany fa miandry ny fotoana indray zany mampalalaka ny rahalahintsika zany satria moa zany tsy maintsy ahita anatina fandarana manokantsika zany androany alina zany dia zay zany ny fandaminana miaraka amin'ny mily mbola iona moa zany zahay rapitso hoe satria goavana be ny fotoana rapitso zay iarahan'ny kandidat rehetra zay manerina Madagasikara raha tratra moa zany satria fanao teny roa ihany amin'ny hoe raha vita aloha daholo ny fandaminana any amin'izay ataony ihany de azakazaka izy anatratra ny fandarantsika de arabasoa arabatsara ampidirintsika ato anatin'ny fandarana raha sanatry n'izany raha sanatria hoy ka tena tsy ho tratra mihitsy no ny fandaminana any amin'ireo fiainana samihafa zay atreha mily satria eo fivezivezena amin'ireo antotan-taratasy maro samihafa ho fiarovana ny safidin'ny vahoaka ny Faratsio ho fiarovana ihany koa ny zon'ny kandidat de eo ihany koa ny fangatahana faneho-kevitra angatahan'ny mpanao gazety de tsy maintsy arindry zany ary micomprendre tanteraka tsika any rahalahy Ramilson Menjanary zany de zay ny antondoha de manome atsika zany amin'ny hoe mety tsy ho tafavoaka zany ny fahatongavany namantsika mily amin'ny fandarantsika zany fa de tena omentsika mihitsy izy ny tsodrano avita be mihitsy ny zavatra ataony ihany satria tena adiombonana io ny fandresen'ny Faratsio fandresena Tananarivo fandresen'ny Toliara fandresen'ny Tomasina fandresen'ny Mahajanga fandresen'ny Fianaratsoa sy ny faritra rehetrarehetra mihitsy zany satria manjaka ny fahamarinana manjaka ny safidimbahoaka rehefa mandresiny zany namana ny Faratsio manoloana zao ady hatrehan'izao ary tsy mitsokady zay mahafinaritra na mily ary zay ihany koa ny isaorako ny vahoaka ny Faratsio isaorantsika vahoaka ny Faratsio miara-miady tsy mamela irery ny kandidat Ramilson Menjanary nareo aza zay malagasy zay zanak'ampelezana eto atoerana zany hoe zanako Faratsio kanefa moniny eto Antananarivo de maneho ny heviny ihany koa ary de nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity zay ny fomba fahitan'izy ireo ny zava-misy amin'ny ankapobeny no nambaran'izy ireo amin'ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety raha tsika avy hatrany zanak'ampelezan'ny Faratsio zany no nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety mikasika ny fahitan'izy ireo ny fifidianana farany teo. Commune Sivy vatona sonotry ny tany monina ty Ampelezana dia manao izao fanambarana izao. Voalohany misaotra ny vahoaka amin'ny Faratsitsaka Navaka naneho ny safidiny tamin'ny alalan'ny Latsabato ny 7 Mey 2024 lasa teo satria tokoa mantsy ny fifidianana dia zofototra amin'ny lalana azy mba hanehoana fa maso mandidy izy eo amin'ny firenena. Dia raina ny finiavana sy ny herim-po nananan'izy ireo miaro
sy nanara-maso zany safidy zany atreny amin'ny rasa mangaiky ny seny district amin'ny faratsio. Faharoa, misaotra reto farany zany hoe ny ratsa mangaiky ny seny misaotra ny reto farany ihany koa niezaka nanaja izany safidy izany ka namoaka vokatra vonjo maiky. Fahatelo, miangavy ny seny foby Antananarivo mba ho vokatra voamarina tsara no avoaka mba tsy ampisavorivoro saim-bahoaka. Fahaefatra, miantso ny ACC izahay mba hitsara araky ny lalàna sy ny feo ny fieritreretana satria na filaminana na korontana ny vokatry ny didy ka tompona andraikitra ary ho tsarainy tantara amin'izany ianareo. Ny feo-vahoaka tokoa mantsy dia feon'Andriamanitra. Fahadimy, miantso vahoaka amin'ny faratsio mba hitandro mandrakariva ny firaisan-kiny fa tsy ho voazarazara ny ampipo politika mba ho fampandrosoana ny tanindrazana ka hatsahatra ny teny miendrika fiantsiana sy fanasana vangy eny amin'ny ena manjery na tambajotra serasera. Ampatsahivina sika rehetra fa voarara ny lalàna manan-kery ary mahavoasazy ny fijoroana vavolombelona mandainga. Fahenina farany, manentana ny vahoaka ny faratsio mba ho mailo eo ampiandrasana ny vokatra ofisiary ary mba ho sary-piaro amin'ny fiarovana ny safidy. Masina ny tanindrazana Antananarivo 15 volana Jona 2024. Misaotra tompo. De zanaka pelezana ny faratsio zay mimonina eto Antananarivo moa iny naneho hevitra tamintsika eny. Mahazo toromarika io zany satria sady mifandray ihany koa eto maro be tsika no miteny hoe ilaina mihitsy ny fivahiniana mily ato anatin'ny fandarana, de mahazo toromarika io fa tsy lavitra misy atsika izy satria za moa nanao teny roa tamintsika teo de efa miezaka miazakazaka monjy atsika aty zany anatin'ny fandarana arovako ny safidiko zany i Ramilson Menjanary na Emilia, de mino aho fa vatany voatafiditra izy faly ao ambadika ao zany de ho ampidiritsika ato anatin'ny fandarantsika avy hatrany zany satria liana ny vahoaka hitafatafa iresaka amin'izany kandida izany za moa eto zany de eo amin'ny toerana ireo vahoaka marobe zany any an-tokantrano any amin'ny toerana maro samihafa eto an-toerana any ampitan-dranomasina zay manaraka akaiky mihitsy ny zava-misy any faratsio zany de raha ohatra ka efa tafiditra ka azontsika raisina zany de raisitsika zay. Tohizako le fanadihadiana teo satria misy amintsika zay mandrefa afatra ty amiko zany amin'ny hoe dia aninona zany hipetrapotsiny zany ve tsika sa hitazapotsiny zany ve tsika sa mba misy ihany ny zavatra tokony ataotsika de zao ny fanairana aloha zany zay miainga avy any fotony de efa action daholo zany reny nientiny namana maro reny ny nambarany Eliarabe vahiny sy Alain Rasamba ny tany Toliara Faro ny noresahany namana tany Manakara sy ny sisa dia efa amin'ny akapobeany zany rehetrarehetra izany de efa fampahafantarana ny zava-misy tsara ho fantatry ny vahoaka amin'ny akapobeany. Izany ny antony mahatonga antsika ny amin'ny hoe manomboka eo amin'ny fampahafantarana mba ho fantatry ny vahoaka ny marina aloha zany de efa heverina ho zava-dehibe izany satria efa action efa asa izany. Fa rehefa tonga ihany koa ny any amin'ny lafiny hoe ity misy raikety araky ny nambaran'ny lalàna dia efa asa ihany koa zany. Inona moa zany? Mandeha makany anivon'ny seny manao fampitahana ny procès verbaux, mandeha makany anivon'ny ACC manao raikety raha ilaina mihitsy ny ara de atao zany rehetrarehetra zany. Fa rehefa maheno an'izany miresaka an'izany de mitadidy tampoka satria misy namana mandefa vaovao aty amiko mba fantatry lavy raha vaniry fa mba ny teny koa nge androany ry zalahy iza roa zany ry volomboasary ny teny de nilaza ihany koa fa victime maro zareo ny amin'ny zavatra nitranga zany
tamin'iny fifidianana iny de me ihany rehefa mahita le tovolahy ao amin'ny député binôme député fetra maneho hevitra sisa zany tena hoe tena misavoritaka tena mitsatsaka le olona satria fatany zany fivadihan'lay zava-misy amin'izao fotoana izao satria efa nambarantsika zany any amin'ny laharana faharoa zany no misy any izy ireo zany raha ny filaharana manodidina n'Antananarivo zany de zany trangan-javatra rehetrarehetra zany efa misy afatra mesazy miteny an'io tarehimarika io miteny io voka-pifidianana io misy mesazy ny amin'ny hoe tsekena intsony tsy ilay kandida fa le kandida de mitondra ny anarana hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zany hoe lay olona miaraka amin'lay numéro 1 mihitsiny zany efa lavina amin'ny akapobeany mihitsiny zany misy mesazy misy afatra zay omeny vahoaka amin'ny akapobeany zany no resahantsika zany eny ary fa efa niteny tamintsika teo zany nanao teny roa ihany hoe ho avy sa tsy ho avy député Emile zany satria efa nambarako tamintsika fa mitodika any Faratsio zany masony rehetrarehetra mihitsy de omaly moa misy mpifaninana tamizay niakatra tamin'ny fahitalavitra nanambara zavatra maro be ihany koa de eto Antananarivo ny candidat Emile zay fahatsotsika député Emile zany am'izao fotoana zao de ifandrombahany mpanao gazety de misy fandarana manokana maro be de rehefa mifampiresaka mifampitafatamy de hoe iezahana foana ny hotratrarina zany satria zava-dehibe ihany koa zany no mizara hevitra de tonga somatsara ato amin'ny plateau antsika zany ato anatin'ny arovako ny safidiko raha Milson Menjanahary zay diso fantatsika de teneny daholo zany ho atsika manaraka amin'ny fandarana de atsoy daholo ny namana rehetrarehetra zany branché direct amin'ny fandarantsika zany am'izao atoandro fa mivahiny vatana ato amin'ny MBS fahitalavitra sy radio ary radio Mada zany namana Ramilson Menjanahary na Emile zay candidat ny Faratsio tsara ihany manamarika fa raha ny vato zay efa nizaraiko tamintsika teto tamin'ny fandarana tamin'ny zoma nitoizako sabotsy le izy dia anoany amin'ny 2024 mahery ny 22000 anoany zany ny vato azo ny Ramilson Menjanahary ary mpifaninana aminy de manodidididina ny 2000 anoany zany hoe elanelam-bato eo amin'ny 3 latsaka eo manasaraka azo menada tena goavambe zany ary za tsy hiteny de fety électoral le izy ho an'ny sasany zay tena hoe manaikitra ihany koa sahirana ihany koa mieritreritra hoe za le tena mieritreritra piliana fanjakana za le mieritreritra fa stratégie za le mieritreritra fa le tena olona goavana be mahay communication tena nigagana hatram'izay no resy amina fifidianana de mety hoe tsy eken'ny sain'ny sasany zany kanefa zay rehefa le vérité des urnes zay ny hoe fahamarina ny latsabato de tokony anaiky an'izay fa tsy mitady alibi de nizaraka fesimofany ery mile de hodinao fanina tsotro zao ny moto sy ny simon bisikileta sy ny rehetra nidirana tany amin'ny sekolim-panjakana sy ny rehetrarehetra nataonao sy ny karazany mba tokony menatra ihany amina fanio-kevitra tahaka nireny sy ny sisa fa zao reno de manamarika sy mabaribary am'izao fotoana zao zany fa tena le fanjakana ny général mihitsy no nahazo message fort zany zay nomeny ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny latsabato mpifidianana iny ko satria mety efa ao daholo tsika rehetra am'izao fotoana izao zany dia eny ary efa miteny mihitsy mamaly fara atao hoe efa ato zay de mamaly ny namana maro samihafa efa vonina manaraka ny fandarana ihany koa zany zay ivaniana ny vahintsika veriko tsara zany ny candidat ny Faratsio zany zay natolotry ny vonina politika firaisakina Ramilson Menjanahary na Emile zany de efa eto akaiketo am'izao fotoana zao miarabanao Andriamatoa Solombamoaka miaraba namana faniry ary miaraba ihany koa ny namana teknisiany nao ambadika eo namana rehetra zay manaraka n'izao fandarana mivantana eto anivon'ny onjam-peo eto anivon'izao fahitalavitra zay akafizao satria raharam-pirenena no resahana de zava-dehibe ny tsara miaina mivantana satria zao fandarana zao de mandeha mivantana hitany any Faratsio indrindraindrindra satria tena manaraka an'izany ny vahoaka ny Faratsio miaraba ny vahoaka rehetrarehetra na eto toerana na hatrany avelany satria tena mitodika any Faratsio namany masiny zao tontolo zao namana faniry tao anatin'ny atoko hoe roavolana zay ny fotoana zay nanolorana ny mandaha na ny hoe taratasy fanendrena ho an'ny Ramilson Menjanahary ho candidat ny firaisakiny district ny Faratsio de nanomboka
nanaraka ny izy ty mily ty ny vahoaka malagasy hatrany ampitan-dranomasina tany de nisy nanao fanambarana koa ny amin'ny hoe rehefa nametraka atota taratasy de olona goavambe ao anatin'ny fitondram-panjakana nametraka ny atota taratasy de hoe mpifaninana pirotsakovidina ihany koa tamin'ny faratsio nanomboka teo zany de narahany olona maso zany ilay kandida ny firaisan-kina zay ndeha ataotsika hoe mpifaninana amin'ilay kandida miaradia amin'ny fitondram-panjakana zay manana ny toerany ara-politika nandritry ny fotoana maromaro teto amin'ny firenena zany tena narahan'olona maso ianao mily de zao alohany teny hidirantsika mivotoatin-draharaha rehetra resaka fifidianana mba azonao resahana kely iza marina mora milson menjanary akoatra ny fahafatara kely aloha zany de mba tsara ihany mba omy ihany ny vahoaka mpanaraka atsika sy ny any ampitan-dranomasina ihany iza moa ty mily resahana lavy ty misaotra be dehibe na manafaniry satria zay mindrindra ny hoe aleo mba fampiresaka kely ihany aloha sanatria mpanetretena ny ilazana an'izany mombamomba ny mily satria raha ny tena izy tokony olona mba mampafantatra fa tsy andeha soratena tony voatango nefa na izana tsy zany tsara ny andalovana mahafantarany olona satria ao anatin'ny fotoana tena afahana maneho ny hevitra politika de tsara ny afantarana mily de zanaka amin'ny district Faratsio nianatra tao nandrato fianarana teny amin'ny université Antananarivo navita fianarana teny tamin'ny DEA tamin'izany fotoana 2007 nanomboana nanaovana politika voalohany latsarana député voalohany ary zay le teny amin'ny Ramatoino hoe fa iny efatra tsy lany satria tamin'izany tena vao tao anatiny atao hoe nianatra teny amin'ny université de nanangana sekoly tsy miankina privé any amin'ny commune Mianarivo commune Vonanoatsimo satria mahafantatra hoe ny fianarana aloha zava-dehibe indrindra amin'ny vahoaka fa zay ny ady amin'ny fanatrana voalohany aloha satria raha tsy mahay ny vahoaka de azo abadona azo anaovana zavatra misy amin'ny zavatra sala miseho amin'izao fotoana zao ary niezaka nampianatra an'izany tena na de mbola tao anatin'ny famitana fianarana amin'izao fotoana de tao anatin'izany nirahana tamin'ny sehatra be dehibe satria vao tamin'iza première année nanao député suppléante voalohany 2001 zany tena mbola tany alohany 2007 ary zany ta mbola adiny ny président Ravalomanana sy ny président Ratsiraka tamin'izany de efa nanao na député suppléante tamin'izany mbola anakiroa ny suppléante fa tsy ohatran'izao hoe anankiray ary deuxième suppléante tamin'izany de tao anatin'izany rehetra zany nandiany namonjy ny fianarana teny amin'ny université de président mpianatra avy any amin'ny district ny Faratsio tena koa nanomboka teo amin'ny 2003 ka hatramin'ny 2007 andeha anaovako député ary vice-président mpianatra 3e cycle atao amin'ny faculté des sciences secrétaire général ny association Azuva vakina karatra président ny section mafamia Antananarivo tao anatin'izany teny amin'ny université Antananarivo zany ary zao de mpampianatra eny amin'ny université Soavinandrina raha jerevana zany cursus de tsy tonga aza nisy traçabilité efa hita tao anatin'ny tena zany atao hoe fandraisana andraikitra fitiavan-tanindrazana zany satria tsy foronina tsy tonga ho azy sanatriny vava fa efa raikitra tapisaka raha nanao député zany ao anatin'le izy iny efatra nanao député tao anatin'izany district Faratsio zany fa nefa n'izao ary nanao be ny tanàna koa zay be ny tanàna Iolany ihany koa fa nahanton'ireo volomboasary eo tamin'ny décembre 2019 izy iny satria nanao député 2018 nanao nifaninana tamin'ny ray aman-dreny député Tahioko Lasakorazana député Papasolo ary avy eo nanao de be ny tanàna satria ny dikan'izay de hoe tsy seza na député fa hoe le fandraisana andraikitra nampiana le mpiray-tanindrazana satria zany tanàna ny district Faratsio zany de saika olona tsy hitanao hoe olona milaza azy hozanany zany matetika no mitondra le Faratsio fa tsy olona tena hitanao hoe manana tena hoe ampandroso ny avana-pandroso fa fitiava-tseza fitiava-tena fitiava-pahefana matetika ohatran'izany zavatra enany vahoaka amin'ny Faratsio ka izay indrindra ny nampahatonga tamin'izany tapa-kevitra hoe aleo ho atao aniza ny olona ndray hitondra ny fahefan'ny vahoaka zany hoe ny ao anatina fifidianana de aleo mba ho an'le tena vokatra amin'ny tany zay mihitsy no entina tao anatin'izao azakazaka masina tamin'ity fifidianana solom-bavamboaka hatramin'izay nanaovako député zay de hoe vokatra ny tany satria tena afaka mirere hoe nianatra tao za lehibe tao ary mitondra zay zavatra zanaka tatsaha indrindrindrindra de mampiofana andreo tatsaha manampy azy amina teknika mpambolena amin'ny zavatra mety ho vita mety hoe fanamboarana lakan-drano fanamboarana fanampiana amina resaka fisavana zavatra rehetrarehetra be dehibe ny asa sosialy nataona resaka fahasalamana fampianarana zany hoe tsy zoviana amin'ny vahoaka ny district Faratsio zany député mily zany fa natao ty atsizy ohatran'izany ary mandalo any ambanivohitra any de iny mily ary efa tena hoe ancré mahafantatra satria zany rehetrarehetra zany tsy nisaraka satria niaraka ny aina teo manatria ny vahoaka foana ary fanampy tena hoe fiarahamonina ray mahafantatra zany ny zavatra misy satria tena monina sy mipetraka ao moa ny tena mazava ho azy de zany rehetrarehetra zany anisany anankiray tena hoe
aleo andray tsy nany andraikitra ao anatin'ny atao hoe fametrahana an'izany solom-bavambahoaka ny district Faratsio zany satria lasa mahantra laloviny mpanao politika loatra le tanàna, lasa laloviny atao hoe olona zay efa dinosaure politika efa manana zavatra efa any ambadika any de andrakofana aherovana amin'ny tombontsoa tena fa tsy jery le tombontsoa satria zany district Faratsio zany mahanitra tena zay tena aminao hoe sahirana ane zany lalana efa manankareny zavatra maro mihitsy Faratsio tena zany tena manankareny zavatra ao anatin'izany Faratsio misy carrière vaky eo Andranomiady eo misy safira vaky any de tena mahantra ny vahoaka lalana makamy zany tsy tonga na tômôbily fa moto ianao manao propagande de eo maninona ary mahatonga an'izany nefa misy olona milaza 10 taona 10 taona atao anatina fitondrana tsy nahita an'izany fahoriana vahoaka zany fa tonga ny fotoana ao anatin'ilay izy azakazaka vazazana amalomabena nefa valomabena revan'olo izy fietsaram-bela tsy be dehibe ao anatin'ilay valomabena naninona Emilia no nanaiky ho candidat ny Firaisan-Kina marina misy zany fanontaniany faniry zany satria tena atao anatina nanaovako politika indépendant tena maleo tena satria za zany eritreritra hoe mba afaka manao zavatra bebe kokoa rehefa maleo tena ianao anatin'izy fa rehefa tao anatin'ity faran'ity de rehefa jerevanao satria efa nandeha ny odiody le raha matoy arety tam'izany fotoana zany anao anarany zany fa tsy hoe inona fa tsy tia antso ali anankiray fa tsy hoe sanatrininy ananao hoe ilatsaka zany fahavononana zany tao anatin'izy de hoe anao député mily anao ilatsaka solom-bavambahoaka candidat ny Faratsio ninona satria ny zavatra tantarany de zao namana faniry ela tsy ohatra ny tsitsony ohatra fa valikaly izy avy eo hoe rehefa taony ny faninana tamin'ny ray aman-dreny député Papasolo ny tenako ary atao hoe faninana intelo zay mianaka maresy izy tamin'ny voalohany resiko izy tamin'ny faharoa satria lasa ny timma tamin'izany naresindray izy io de zay rehetrarehetra zay zany tena hoe ny lecture na ny politika ao Faratsio zany de mahafantatra hoe rehefa lasa ny député Papasolo de tsisy afa-tsy milino ao milino la tafapetraka député satria teo foana tsy retsikivonady izy antsika zany olona tena hoe mba mpanetry tena hoe mba nisy zanaka pitolona ve tany am'izany Faratsio zany tantaradrezany tany mena lamba no forona tany alefana karatra mpanetry tena ho any ilazako an'izany fa tsy hoe inona kory fa hoe mametraka hoe tsy seza zany na sanatriny zany no napatoa hoe azakaza fa rehefa hoe lasa ny député ndray aman-dreny député Papasolo de mily ny faharoa foana atao anatin'izay azakazaka nataonay mianak'izay ary tena tsisy fiarahamonina tsisy raorao no sarahana fa de matetika fandray tanany hoe zay misy le député tsaratsodra vazivazy ary mony arahana ka zay rehetrarehetra zay tsy hoe sanatria mamofo tamandry maninona miaraka atao anatin'ny candidat ny Firaisan-Kina satria rehefa miodiody hoe ho any Atsirabe tsy nalohana Atsirabe tany ho ary Faratsio ohatran'izany de mahita hoe rehefa ngeza ny adversaire tena soratra masy tsara mahita an'izany rehefa ngeza de mila mirahina aloha ary zay le Firaisan-Kina tsy hoe Firaisan-Kina fotsiny fa tena io zany ny hery anankiray ny tambarana ao anatin'le izy hoe Firaisan-Kina satria resy lahatra hoe misy zavatra tokony apetraka aloha eto amin'ity firenena ity de ny hoe ny fanjakana de ny fahefana de zo fototra omen'ny vahoaka zany fifidianana zany ka raha tsy zay ny tafapetraka fa hoe mbola ho sarotsaromana mbola omena ny raha-matahora mbola omena amina zavatra hafahafa ny vahoaka ary zay na resy lahatra tena hoe tena any aloha satria be dehibe ane zavatra tena manahirana amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao hoe ary zay ny foto-kevitra ejoroana hoe aleo ny Madagasikara ho amin'ny malagasy aloha satria raha tsy le malagasy ny tena misitraka ny arena ao anatin'le tany raha tsy le malagasy ny tena mahazo tombotsoa mahatsiary tena ho tompony izy fa zao ane malagasy tena mandalo ny vahiny de tena miafiafy amin'ny zavatra rehetrarehetra ary zay indrindra anisany hoe tena resy lahatra hoe ao anatin'ny Firaisan-Kina no afahana mandresy ny candidat zay eritreretina tena olona ngezy ngeza Golianta ozy raha ny tena zay mihitsy no mandeha be am'izao fotoana zao le candidat mpifaninana satria tena zany hoe maninona mampitodika any satria zany olona zany ane mirefletena image ngeza be ao anatin'izao fanjakana zao hoe candidat mpanjakana candidat tena zany rehetra zany arana hoe be dehibe ny olo sahanao ve milina ny faninana am'izany be dehibe fa ahoana ny enerjika am'izany ahoana amin'ny eto tena inona ny atoanao ahafahanao fanina ianao aneka be dehibe satria le fiainana manokana ianao aneka lasa zao fa io zany rehefa mandeha amin'ny finoana ianao hoe satsika ary mahafantatra koa ianao mahafantatra itsika nefa efa atao tsy 10 taona 10 taona ny omany fa natao hoe tsy lany ary zany isy iomanana foana atao tao anatin'izany atao hoe izany iazakazaka am'izany atao hoe député zany fa tsy hoe ho tapotapohany telo hoe nahazo anina de andeha hanao député fa hoe mahafantatra an'izany vahoaka hoe zany mily zany aty Faratsio efa niaino vahoaka amin'ny Faratsio efa mitondra ny etaeta ary efa namaly amin'ny zavatra rehetra zay tokony azo anampiana ny vahoaka ny district Faratsio na makasika ny fambolena fiompiana makasika ny tatsa satria amin'ny mazanaka tatsa ary zay no hoe safidina tsara zany natao anatin'le satria be dehibe ny fampiresahana hoe andao Firaisan-Kina ary za tena resy lahatra hoe Firaisan-Kina no hery
ary zay mitambatra vato azy misaraka fasitra andeha ataoko hoe révolution na vokatry ny tany zany nataonareo tany efaratsio tena azo révolution na vokatry ny tany le izy manana vato zany ana zany zao 7,940 raha ohatra zany ka 9,150 nen'le mpifaninana mily am'izao fotoana izao zany misy feon'ny vahoaka afatry ny vahoaka zany mandeha makany am'le révolution na vokatry ny tany zany fa tsy mitodika izy na de teo azany hoe fitaovana marobe zay nentin'lay hoe olona mpifaninana aminao zany kanefa na izany na tsy zany inona marina zany le olana am'izao fotoana zao candidat mily député mily satria zay zany zao no ifatoansaina rehetra misy miteny zany fa hoe de efa mpanao ala bato mily hatram'izay imily de nandritry ny fotoana de nampiasa vola be mihitsy zany videnan'olona de nizara kafe sy mofo imily sy ny karazana de lasa vazany anatao ajotra serasera moa zany le hoe kafe sy mofo zany maresy moto sy rehetrarehetra inona zany exactement zany mily le tena zava-misy zany ara-pifidianana sy ny vokatra azonao hoentana ho an'ny vahoaka mpanaraka atsika misaotra be dehibe satria zay mihitsy natongavana hoe mba ifampizara am'piraitanindrazany hoe ny zavatra nisy tany afaratsio rehefa nandeha ny fifidianana tamin'ny alarobia lasa teo iny sy am'roapolo mai tamin'ny herin'ny androany de anankitelo zay ny candidat atao candidat atao hoe anisan'ny zanykely moa zanaky tomboky lapapasony anankiray ary zay anankiroa fanakaiky vato am'izao fotoana zao raha ny zavatra misy vokatra eo ampilatanana zany teo anivon'ny SRMV tsy tenenako tsony to am'tuze satria manjary lasa hoe iny anareo iny fa ty rafitra anankiray eny fotony eo anivon'ny district io zay name ny vokatra mazava hoe araky ny teneny namana faniry teo hoe misy an'izay elanyelam-bato tonga de elanyelam-bato nyresahako hoe 2,5 sy 4,000 zay ny elanyelam-batonay eo amin'ny député mily sy ny candidat Arety madame Arety zany anatin'le izy am'izany faninanana zany dikan'izay de hoe vato io tena lehibe io ary eo indrindratsika rehetrarehetra manao ale famakafakana zany ho anareo moa zay ny aina atao anatin'le izy mifampizara hoe tena ohatrany ahoana zany nandavo an'izany tendrombohatra zany ohatrany ahoana nandavo an'izany olona lehibe eto anatin'izany de zao ampanetretena hoe tsy nanana t-shirt ny zarainy zay tsy nanana lamba no zarainy fa ny olona ny tezanay hoe tao anatin'izay fotoana zay hoe fa ny omana tezana hoe zany atao hoe propagandy zany atao hoe fampelezakevitra zany de hevitra mamparitaka fa tsy entana fampelezaketana tsy fampelezaketana zany fa raha misy mamenao de raisy io ary zay no nanaovanay mihitsy ny hoe tena nitezana ny vahoaka hoe isika vahoaka mifaratsio rehefa fifidianana de aiza manaiky ataon'ny olona vahoaka madinitra fa vahoaka mandinitra tsika ary zay vahoaka mandinitra zay de misy zavatra be dehibe resahany zay ianao rehefa mandinitra de raisinao le zavatra omenao iny tena zany ane namana faniry hoe tena ianao tsy mbola nahita propaganda ohatran'izany ianao hoe ny candidat mametraka manana radio 4 firme ny fitaovezivezeraka faratsio tena hoe ny écran par écran zany tena hoe fifidiana filoam-pirenena vety be ny tanàna anazy sefokotany sy ny afolo am'zato anazy carte mobile zany anaty propagande anay daholo zany ny lehibe amin'ny reo service mpanjakana rehetrarehetra zay atao hoe tsy manohana anazy efa tatran'izany ohatra hoe ny fahasalamana zay resahako ihany anatin'le tonga de affectation abusive anie zany hoe ao anatin'ny tsy fotoana fanaovana affectation hoe mbola fianarana ankizy mpianatra misy vanim-potoana io fa tsy hoe rehefa tsy tonga ianao manatritra any ataoko hoe fampelezakevitra na fetina fivorina taony de tsy maintsy ianao anatin'izany amazo fampitandremana affecté moa mazava ho azy président bokotany firy alavay any fifidianana asorona ohatra ny atsatanteraka any avalabe tokany any Amendrarivo any tompombohatra de zany rehetra zany de leny olondre manao vote de sanction avy eo satria sy fokotany zegny kitianao tonga de nalahelo hoe tena antsizitra eo zany satria zany rehetra zany tena hoe raha misy zany candidat tena manana atao hoe atota ao anatin'izany fifidiana zany de le candidat numéro 2 atao anatin'izany fotoana zany hoe zay no manana to ary manana heritsika angalatra fa le zavatra ataony rehefa mijery le vokatra izy avy eo anotaninao nge raha mijery any le fandaranao maro faniry de hoe ianao ve manaiky an'le vokatra any amin'ny asisy zany hoe tsisy dikanao anazy zany zay safidim-bahoaka zany raha jerevanao lecture tsotra zany izy de hoe tsisy dikanao anazy zany fa ny ACC fotsiny anao pression anao tsindry am'izay de zany anefa tsy zany démocratie tsy zany démocratie rehefa anao politika ianao de voalohany aloha hoe za moa zany raha resy de ahoana zany fa tsy hoe za de ananako ny hery ananako ny fahefana de anao zay tiako atao
de anapiasa an'izay olona ampanaovana témoin daholo io de fanaratsiana za fanira za nanontanianao mreny hoe alatra tany alatra omby alatra tsy zany e aza hoentina mirefarefa le ady hevitra fa andao akarina hoe fa manino le olona mifaratsio reo no mifidy amily resy lahatra izy zany aloha fa raha toko hoe tsisy ary zavatra tsisy ary ho tedaviny olona hoe imily zany ve de mpangalatra de ho antaninao hoe de fidy ve faratsio zany maresy a commune sivy faratsio nienina amindreo nandreseko zay maky no saika ho antaniko mihitsiny enina sisurnef nandreseko ny azo 3 ano andreseny ary zany taritsy be dehibe any avinanony tsy marino tsy zakany io satria enao aneo ny olona mijery anao amina solomaso be dehibe ary solomason'olo io misy degré misy tsisy degré io zany de mahazaka an'izay mpanao politika fa rehefa tsy mahazaka an'izany fijeriny vahoaka zany ianao hoe mijery avao izy amoa le olona candidat taizy ianao mandritra an'izay fotoan'izay fa tsy fifidianany ianao olo manahoana ianao io olona io manahoana ny fitoratena manahoana ny retraretra be dehibe zany fa tsy nona tsy fidifidy anao zany na ho tambazanao zavatra na hororonao ary ny olona satria tadio tsara hoe ny olona ny fahefanany eo io namana faniry ao anatin'ny 5 taona indray ny vahoaka vo iverina aminazy io azy zay ny enanabe an'izay hoe ny fahefana io ianao efa mijaly amin'ny tsy fandriam-pahalema ianao efa mijaly amin'ny fiakaram-bidim-piainana ianao efa mijaly amin'ny tery amin'ny atao hoe fisonotro vidy ny zavatra rehetra makasitra ny tofiainanao andavanandro ny andro raha ianao ve zany raha iandronao mba anaovanao ny safidinao hitovijanao hoe mitovy ianao sy ny filoam-pirenena mitovy ianao ny safidinao ray amin'io de andraiky ho tambazany olona zavatra ianao ary zay le hoe tsy vahoaka madinika ny vahoaka mifaratsio rehefa fifidiana fa vahoaka mandinika fa tsy ahilana ny vahoaka tsy hoe miadana vahoaka mifaratsio hoe nareo zany ane tsy fa nitay zay nitaizana zany ary zay le fanaovana hoe mba fanovana le pratika politika eto amin'ny firenena satria io zany ataondreo olona mpamiravira politika atsika hoe abadona ny vahoaka ary zay le izy hoe mody vetina eny raha natsakaina ao anatin'le izy hoe rehefa mba mahay le vahoaky rehefa mibiazonao izy hoe zao natao hoe politika tsy politika tsy hoe rehefa olona vany de manao be fidina de anao izara zavatra aminao hoe tondrana moto tobile sy roplanina ny tsisy ny zaraina tafaratsio fa nisy moto atao nisy bisikileta atao nisy masina fa nisy soma atao nisy vy tao nisy bola pedy tiserta fa zany tiserta zarainy zany amin'ny andro fifidianana ananany proof zany ary zay le hoe resahako zay rehefa mitapany faharoa satria zay rehetrarehetra zay nitenenako hoe raha nierijikany zany ary zay no mampatonga anazy hoe le anao ane tokony anao zay nitenenako hoe enao io ny tobile io fatomby io misy rétroviseur atao io ny ijerenany ariny olombelona io zany ianao tokony ijery hoe za ty ane ka tokony mba me mijery hoe manahoana aloha za ty manoloana ny vahoaka mbola resy lahatra andro rehefa hoe raha nanao ianao da Antananarivo fifidianana da Antananarivo niaraka tamin'ny madame Laura Valmana fifidianana be tsy lany taty ianao avereno ny sary fa io toetra ratsiny io mbola averina am'izao any afaratsio zany hoe ohatra mety anao bisy amin'io zany izy hoe tena ianao sandy kely atya zany de ka any ka tena nijaly ane za tamy faratsio tamy fa zao raha misy hoa hery raha misy fahafahana raha misy tena tanjaka anana zany de candidat mpanjakana satria zay rehetrretra ntonontsy anazy daholo ny iza zany ny amily vahoaka zany ny amily ary zay mitenenako hoe tsika rehetrarehetra saminy misaina ao anatin'le ady hevitra hoe raha olona ohatran'ireny ve nanaovanao hoe za mandeha hoe mandorotra mandeha zany ane efa natao daholo victime misy zany raha filaza anazy tena victime tena zaka nandeha tamina droitira tena nahindena itsy ane za fa olona ohatran'ireny ve de andeha amin'ny zavatra ohatran'izany ka zay misy tonga atsika hoe lasa mifampameno fendro anatina tambazotra koa zay hoe za mifaratsio zany efa nitezany zany hoe zany anao politika sika politika ny olona hitanao aloha ny olona hoe hitondra ny etaetanao olo hitanao lavatrano hitanao hoe manahoana amin'ny fiainan'izany candidat zany fa aza matiky ny hoe efa za mifaratsio zany mantsy hatramin'izay de nentin'olona avaty ambony olona avaty ambony foana fa tsy manisy fa zao le araka hoe fanomezana lanja révolution navokatry ny tany zay zany tena voaprofo tamin'ity fifidianana ty fa tena resy lahatra ny olona vokatry ny tany any tsy mamadika io zany hoe miovy any vomanga any vary any katsaka zay any tsy mamadika io fa sian'izay rendrarendra daholo ny zavatra io entin'io an'io hoe hitondranao zavatra zany hitondranao fa raisinay io raisin'izay nge teneniko aminao zany tena azo t-shirt mahazo an'izany ty ona mitondra vany de ty fa tsy fatany amaka anaty olona mandeha manao andrea mitondra artiste de zarainy ty zay le zay mipratika politika ny faneny militsy zay hoe andao anova firenena tsika ary andao anova firenena fa potika le firenena fa raha zao tsika zany mba zao génération zao hoe hoaizy reo taranakitsika reo hoaizy ty tany razany ty raha zavatra misy ohatran'eo teo amin'ny lafiny stratégie électorale zany am'le le fitaovana be arsenal nentina tany toerana ny ennemi zany le vokatry ny tany kolokoloana nandritry ny taona maro zany fa
eo am'izay raha te antany satria efa natsidika teo izy monsieur le député inona zany le tsy fanarahan-dalàna tsikaritra reo am'izay zany a zay amin'ny ankilany izy miteny misy fanarahan-dalàna konge nataony mile zao nataony ny fanenjehana ny pomba ny dorana ny tranony zao nampiororona sy ny karazany sy ny sisa hatramin'ny diaspora tena nananina mihitsy tonga tany toerana inona zany aty amin'ny côté anao ndray zany za zany a namana faniry de zao ny anteneniko anatin'le izy hoe za ranonao politika ataoko hoe mahasamy manontany reo candidat amin'ny firaisankiny tsy mbola nisy zany hoe tena propre moyen zany hoe vola teo ampelantanana mivady a no entina anaovana an'io tsy mbola nisy diaspora fa hoe fanampiana hoe misy aspr tonga hoe zay mba ty hanampy anareo de hoe andao ary zay nga mandreny hitany hoe mety diaspora avy any ivelany tsy haiko ana zay no hitany ny faharoa de hoe ny amin'ny resaka hoe alatra ary zay teneniko hoe za ny raha ny zavatra misy de tsy nangalatra tsy nanao zany ahoana ho any afahanao anatin'ny andro fifidianana ve anao namana faniry ny eritreto am'izany hoe volana délégué anay ary satria laha mitany anaovana faradoboka sy ny tetezana commune sy any fokotany nanaovana an'izany hoe déplacement anazavana hevitra ny volana délégué ary mbola namana nanaova antsy mba ampio efajato ronjato mibro de vote efajato roa zany efajato zany mba ampio namana de mba mavita 10 na mavita 10 mba ameo zay ahoana ny avitanao hoe mbola nivara vola rayal le ena fefa moa de mampimeo de ena fefa mihitsy de na commune fa tsy hoe hitsany ka boribory tany kely ohatranyty tsy fantatra ohatrany eto hoe de reto tsy mba zaraina amity fa de hoe zarana nazona ny vato 4 arivo avinana ony atsimy io de ozy aho hoe tsy manana fahefana tsy manana fahafahana nangala bato ny candidat ivelan'ny fitondrana fa ny fitondrana zavatra nataony tsy mipasy izy satria teneniko aminao hoe ananana proof zany ary efa anteny fitoriana hoe nisy président pokotany mbola mizara satria matetika amin'ny président pokotany tena zay moa izy hoe any ivelany miaraka amin'ny assesseur amin'ny antony andro fifidiana de mbola manao propagande tafidio a tandremo any deo a marika veo anatin'le izy hoe tandremo fa io a ary zay ny tenenako anaty misy ny bulletin précoce zany tany ambaty fotsy ary io vato azony io any io vato roa alina io teneniko aminao zany hoe tsy io zany tena zavatra mbola plus alatra io satria ny resaka mobilisation na resaka mpitano filaminana amanjatony mba tsy tena namanarivony atao ina zany misy telopolo mbony miaramila amin'ny eny anivony boropifidianana etre tsaranao tsara misy telopolo misy 5 amby telo de amin'ny fomba hoana ny avitanao mbola izaran'zany hoe mbola moka ena sy mofo sy kafe zany anao hoe ty misy mofo sy kafe fatahoran'ny olona miaramila ary anao am'zany anatale izy hoe tena ahoany re tena ianao ary matao ohatra hoe ahoana zany tsy hipanika am'reto ve le mpifidy fa zany hoe tena encouragena fotsiny hoe fotoany adidinareo fotoany adidy fa raha io ohatra zany ka reo mbola misy zany rehetra zany ananana proof hoe misy mbola reo mpifidy reo satria ny article ny tao anatin'ny 164 zay raha tsy diso hoe tena zay olona ao anatin'ny circonscription no afaka mandeha mifidy ao anatin'lay fatra fa tsy mitovy an'le élection présidentielle fa ao anatin'le izy misy an'izay décret zay anatin'le izy hoe misy an'izay lalàna zay de ary zay nentina fa misy any efa tafafidy zareo ary mifindra ndray satria le mifindra le mpitano filaminana tonga le razo ao anatin'izay le razo mety zay ao anatin'izay satria rehefa tena jerevana ane le razo ato anatin'lay vokatra ny SRMV 36 zao ny SRMV faratsio ny razo moa zany tsara manamarika atsika fa hoe lisitra tovana zany ho an'ireo hoe mety manana karaha-pifidianana izy na mety misy antony hafa zany tsy ao anaty lisitra izy a de misy ny lalàna manokatra ahafahana manao an'le razo zany 36 enina amby 30 SRMV faratsio fa rehefa namoaka fironam-bokatra ny seni foy be amin'ny brao de vote 7 amin'ny ronjato dia nahita razo 517 izy iny 7 sy 500 avy aiza zany le razo ka zay nampatonga hoe misitona satria nandeha mihitsy nandeha mijery ao anatin'le izy de efa mijery an'izay ny seni ao anatin'le izy ary man'izay ny zany niangatahako amin'ny faratsio hoe tena marina mitodika any faratsio a aleo ny zavatra marina navoaka satria ny olona rehetra efa samy miandry an'io ary ny teny an'izay mihitsy ny tena anivony seni hoe nandeha tam'izany ny ray aman-dreny filohan'ny président Ravalomanana ao anatin'ny ampitarika n'izany vovona firaisakiny zany nametraka hoe tia ny résultat ho an'ny faratsio tia avy ao amin'ny SRMV ka tokony tsy ovo amin'io zany na ny razo ary misy manakena fa nijery an'izany tompona ndraikitra satria le zavatra misy iainan'ny firenenany eny efa scandale de lasa atao scandale daholo zavatra rehetra fa hoe aleo mba le fahendrena le feon fieritreretan'ireo anivony seni satria manara-dalàna ary manaika ny eny rafitra rehetrarehetra misy satria isorana ho any SRMV vity iny zay tena raha nametraka zay no atao hoe ny elanelam-bato a nanaovany teo anivony kize hoe 2368 ny elanelam-batony 1000 sy ny député sy ny candidat madame arety ary rehefa nandeha teo anivony SRMV de 2351 zany kely zany zavatra ohatran'izany zany mba azo ekena fa tsy hoe mainty io avadikeo fotsy ataoko sangisangy hoe ny fotsy avadikeo mainty na hoe ikotoko eny natao batemy
raha vao mariny miakatra any an-danitra zany kosa tsy azo ekena zany na tsy anakan'izany masinapery fa rehefa ohatra tsotokely natao batemy de aleo hoe tsotokely miakatra any an-danitra. Ny tetika zany zao mandeha am'izao fotoana zao a zahay mitazana ety ivelany ny tena sady mpanao gazety ny sehatra atao anatin'le fifidianana ihany koa tatetikana mbola atrimo de mezaky manaraka vaovao de misy ketrika zany any hamonona ny vatony vinanony asa na raha mainandro kosa tafitra anatin'izay a de ho tratra zany le marzana 2300 mahery nefa fanina manafaniry marina zay ketrika ary zay nisy tomako fahendrena feo fieritreretana eo amin'ny fitsarana avy malala-panorenana satria zavatra ohatran'io a saropaly be deaibe satria zany vato mioko anao fotrany ny vato azoko tany amin'ny commune Ramainandro manontolo de 1000 de mbola amony ny tany Andrano miady zany hoe commune roa zany no vononao de ahona ny tezany zany amin'ny zavatra misy hoe raha za zany amin'ny resaka hoe fizarana zavatra sy fangalarana tsy resaka hoe fanaovana bulletin précoce zany tsy manana fahefanany zany ny candidat ivela fitondrany la tena tsika niasa miatrika fifidianana tsika hoe manana to am'izany ve anao fanendrena hoe de miteny ane de ohatrany hoe de mampirefarefa liady hevitry misy filoha bureau de vote de sady délégué amily ahona ny tezany zany hoe ahona ny tezany zany anao président bureau de vote de ho délégué solo tena ny candidat aiza misy an'izany toerana aiza mba ahafahantsika miara-mijery aza manao tsy voaprofo zay tsy voaprofo fa tena miteny fotsiny de ohatrany hoe zay le misitina ny fonokizety de zany teneniko hoe tsy zany itondrana ny vahoaka hoe ianao mety mahay miresaka mety malama vava fa ny zavatra marina kosa ny tokony olazaina mba hifampitezana ho amin'ny firenena satria firenena ty tanjanaka ty zay tanjanaka zay zany de samy sarotony daholo tsy rehetrarehetra fa tsy hoe ianao a mireprésente ho anty mety antitena zavatra ngezabe ty na tsy fantatro de anilaza hoe za tena tratrany tsy azo lena tratran'zao a tratran'zao fa nieritreritry hoe timida kely ane za mily zany nampindreto frasa tena tsika ny ao anatina ataotsika hoe politiky io politiky zany ao anatin'le izy hoe matoa zany mirotsaka de mieritreritra n'olo any ary zany tenena izy ane zany tena fanampanina ane zany hoe milligramme iny zany atao lamokana tody sy foiny efatra zany ve de fotso be deaibe zany fa tsy amaly an'izany aho a fa io ny résultat io ny résultat 2351 elanelany mahavaly an'izay ve mety ho an'le faratsio ve le poids lourd sa le milligramme mety any de ozy hoe tato Tananarivo ary tsy nahazaka an'izany lalana Tananarivo ary tsy nahazaka poids lourd tsy tiana Tananarivo tafifidianana be ny tanàna ho any Antsirabe tsy mety de ho any afaratsio ve nandehana am'izany poids lourd io aleon'olona miaritra milligramme satria milligramme vokatry ny tany io mahay miresaka ko mily atao zany fa zao na izany na zany am'rekoro a rehefa mandehatra zao ny fifidianana raha misy zavatra zay iverinareo fa tsy ara-dalàna tsy mifanaraka ny lalàna mandehanareo makany amin'ny senia mino akoa fa mety ho any amin'ny ACC ihany koa ianareo tsy fantatro misy zavatra azo ny candidat mily zanaina ve zany tena marina zany misy tsy fanaran-dalàna misy tsy be deaibe ny tsy fanaran-dalàna fa satria nananay proof zany ary zay ny tenenana hoe zany miandrarivo zany commune miandrarivo zany nanao ny député papasolo tam'izany satria de avany izy fa zany fiefinay zany ary mifaninana zay sy député papasolo mialatsiny iverena kely zay hoe eo amin'ny arivo mahery eo ny elanelanay mianaka nanotany latsaka tamy 5 taona zao a manelanyelam-bato am'le candidat ary zay ny mampatoa anazy hoe raha 5 sy ray alina ny vato azy ny député papasolo ary tam'ty vato azoko tam'izany de 3 sy ray alina mahery zany fa misy eo zany atle izy le vato hoe 1 mahery 2 latsaka eo ny elanelay mianaka zany rehetra zany tenenana hoe nieritreritry izy vato papasolo egalina tonga de ho any aminy marina misy ale zanany lahy misy zay le resaka statistika kely mantsy teneniko satria tokony mba manao analyse na statistika ianao aloha hoe ohatrany ahoana zany faratsio zany tsy mifidy an'izany heride zany fa papasolo nanao zavatra tsara tany afaratsio ray aman-dreny tena loloavina tapololoha zany fa zany mandrefy an'izany olona rehetrarehetra hoe zany ray aman-dreny zany atao ke maty am-perinasy zany ary zany tena zavatra tsy zaka amin'ny olona tany afaratsio na manafaniry hoe rehefa tonga zay fa fodimandra ny ray aman-dreny zay ianao amin'iny tao anatina élection présidentielle zavatra nisy ty resahako ty tadidinao tsara ianao ina nosilava satria nosilava ny ray aman-dreny député papasolo tsy am'trampo fady aminao zany andeha iondritra hoe ray aman-dreny lehibe zany teo amin'ny district afaratsio zany na vita be mpifaninana aminy a raha misy tokony hofaly de mily aloha satria izy fa io zany tsy nampalany amily hatram'izay fa ny ainan'Andriamanitra io ny ainan'Andriamanitra zany tsy afaka ny andeha iady amapaty zany ianao fa nindraisa fa zany fady am'izany raha matoa zany andeha iondritra am'izany fa hoe mandiha ny anosilava mandiha hoe za ty fa tsy kambotona rehefa ty aeto ary zay ny tena zavatra tsy tena tadidiny vahoaka ny district afaratsio zany zany olona ny oa zay tena hitanao manana solomaso be deaibe ny olona fa raha iny olona mety ho fanaritsina mily
tena efa ela be miliny fona 2018 na zay nafa nangalatra jiro nangalatra tany sedra fifidianina député faharoa nanao be ny tanàna 2019 lany a fa io toetra ratsy ataony volomboasary io teneniko aminao le matsinjo mampiavana vato azoko tao misaly fokotany izy io commune anaty faratsy io za tena nanao zavatra be dehibe nanampy an'ireo prétendrazana na resaka asa sosialy zany ao vato azoko tao tam'za nanao be ny tanàna tamin'ny décembre 2019 verina kely amle tantara maty satria mba amaliko alizy hoe mangala baty efa mpanao an'io jurisprudence misy ray aman-dreny de ampitenitenenina foana de o zay hoe mampanao ilo le rehetra raha toke zavatra tsy tamy masinao zavatra tsy niainao nampitenen'ny olona anao hoe mety tombontsoa inona maninona de varim-pana loatra fa io nge tsy amy tarainy tanà ary io nge ny teknôlôjia amizao azoko afony io raha mijery an'izany ianao ato hoe za fifidianina be ny tanà zany amy google ianao mijery an'izany na amy youtube ianao de hitanao hoe ty zany inona tokoa nisy tany mba azokafo de mba afaka jerevany ty zany fifidiana nisy tany efa ratsy io zany de misy ray aman-dreny de miteny fa io de efa fomba ratsy ny milo efa jurisprudence io ataony any matsinjo mampiavana io fa efa toetra ianao ve zany alohany amakiko le voka-pifidianana de zao ianao ve zany raha nahiditra tao tamty efitrano ty de hoe nangaliketsy ambaravarakely aniditra de tsy efa mailo vena hoe andrasiko grille de protection fa eo zany raha hoe alatra zany le izy fantatrao fa ato lala mpangalatra tsy efa nasinao grille de protection ve ao de mbola iverina koa ve ny mpangalatra ve de aleo aty any lalana olo sarosary ohatran'izany hoe ny olona efa resy lahatra milo hoe tena milina nampy anazy tena io no azony fampiresana satria raha de iverenana aminao hoe misy boropifidianana roa ao de nyray no resaka aminao tamin'ny fifidianana be ny tanàna hoe ny vato azoko tam'izany a tao anatin'le salle de eo zany telo ny candidat zay candidat ny tiny mandray asa candidat ny volomboasary ndray ary za tam'izay nanoka tao anatina toko afa de nahazo vato araiky amby roapolo sy roanjato de nenako mantsy hoe tsy le olona ao tsy manaiky hovidinao volo zany fa tena fitiavan'ny olona io safidin'ny olona io vato azo ny candidat ny ataoko hoe ny volomboasary tam'izany vala amby fitopolo tamy 5 taona lasa io a ny tao anatin'ny député mitovitovy amin'io nataondreo fifidianana tam'ty fifidianana député ty de zao ny zavatra vonisy tao amin'ny fifidianana député tamin'ny alahany herinandroany io zany tao amy salina no azoko tao anatin'io an'io a 5 amby fitopolo sy roanjato vato azoko io ny azo le candidat madame arety a 2 amby 20 ary tao amy salina io a 20 sy 300 no azoko no azo le candidat volomboasary le candidat fanjakana 20 amby 9 zany tsy zakan'izany hoe nakaiza le kovetako nakaiza le bisinetako nakaiza le namesy madio taona efapoloko tapo natao hoe ato milo mafy any amendrarivo zany nalefa mena vola santaina volana be ny tanàna mena firy-tapotrisa mena android mena bisineta de zany mampitapitokotoky anazy aty am'izao hoe tena aty amy tele zany sisa no miteny hoe tena za io de ozy hoe ny olona ny oa mahafantatra an'izany atao hoe politika hoe ny politika ohatra manana fanadinana io hoe rehefa miatrika fanadinana ao mety misy ny afaka misy ny tsy afaka fa tsy hoe za de sakaiza mipandresy a de ninenina fa de hoavy amin'ny angady sy miaro na fa de za zany tsy anaiky a satria niery ananako ary zany mampatonga le tsy zakany am'izao otina ty amy telely izy hoe tena mbana marinana hoe io de tena za de tena nijaly tena innocente any afa ratsy io fa namaovany tena ohatrohatran'izany zany tina seho aty amy tele am'izao fotoa am'izao amboiborina atao hoe naresika amin'inona ozy izy namanaka any amboiborina amle resaka lalana amboarina kely ka zay le lalana fiatsaram-belatsy e firy-taona ianao tao fitondrana tsy nahatsiaro an'izany ary zay ngely izy na ny olona rehetrrehetra samy manana atao hoe district eny viny reo mpitondro reo samy mijery ianao vao tonga de zay natao hoe valombabena zay valombabena de rehefa tonga azo toerana ianao de mamalombabena aty misy fa tsy valombabena rehefa miala amisizy ianao de hoe metsara velatsy de manao valombabena de lalana kely ohatran'io nalena sary anatin'le izy ary zany mampatonga hoe raha ny amboborina zany ane 10 ny alelambatonay tsy dikan'izany ny olona any efa manao reze hoe tsy ary zay mifehan'le resaky hoe enao na mahay miresaka takatiny na re ty amy telesiny radio a efa leo an'izany olona zany daiskefaratsy io efa mitady hery vaovao ary le rapport de force zany de mipetraka am'izay hoe tokony tonga asaina hoe satria samy mijery hoe io olona io ane ka mpitondra ten'ny gouvernement io olona io ane de zao de samy tokony raha mahay mijery rétroviseur zany eo an'io le fanjakana de tokony mijery hoe tena efa tsisy ty a fa mirehatra amy témoin menamena fa faites attention a misy zavatra be dehibe zany tokony fantatra raha tena izy fa tsy hoe terena ampidiva mampanahelo io madame io fa ty za de mitsoraka zay misy de mitsoraka foana niaro azao fa inge tsy zany ane ty fifidianana vahoaka ny tompo-pahefana farany taorina ny antso a nataon'ny vondrona politika firaisakina foibeny amin'ny hoe misy zavatra be da be anatin'ny tsy fanarahan-dalàna osika ny alabato dia ny antsony ny ananganana ny komity miaro ny safidim-bahoaka zany vondrona politika firaisakina foibe
nanao fanambarana tany toerana tany Faratsioa ny amin'ny hoe hametraka an'izay KMSB zay ary vao nalefana voateo ihany koa ny zanak'Apeleza amin'ny Faratsioa moa ny eto an-drenivohitra ihany koa zany dia anisany mamehery ny candidat mily sy ireo vahoaka amin'ny Faratsioa ary tsy anaiky lembenana ihany koa raha sanatria zany misy ny hevitra izay mety hamadihana ny safidy ny vahoaka amin'ny Faratsioa zany raha sanatria averimberiko foana le raha sanatria manahoana fiomanana Faratsioa sy ny vahoaka amin'izao fotoana izao mily misaotra be dehibe na mana faniry za zany atreto faniry efa inefatra indimy nanao fifidianana fa raha zavatra me 4 mantsy ny anelako tamile nanao be ny tanàna tsy naverina mandraky ty ny androany tsy nisy be ny tanàna Faratsioa eritretinao am'izany zany sy tombotsy le fion fieritretany ao anivon'ny fitsarana avy hoe za zany tsy teritreritra le raha sanatria mihitsy satria le izy ataoko hoe ny fahatokisan'ny vahoaka ny district amin'ny Faratsioa na eo ary fanaratsiana na eo ary nataoko hoe fanaovana afampisehoana zavatra tsy hoe zavatra tsy mitombona hoe vahoaka zany aneo tsy adaly manana solomaso be dehibe na lopy io ampiasany na solomaso contre soleil ampiasainy aminao rehefa hoe ity fidy olona izy fa tsy azonao takofany zany ao anatina zany atao hoe fifidianana zany ary zay ny hoe za zany tsy ohatrany hoe asana mety zay hoe mamily amily hoe za rehefa matoa hoe tena io lany natao hoe lany nametraka fitokisana ny vahoaka de ny apetrako amin'ny fiofetretany ao anivon'ny fitsarana avy moalam-pandroana io hoe raha ny zavatra misy de safidy ao anatin'io zany hoe io ny safidin'ny vahoaka io mila lalàna zoa ny ao anivon'ny ACC amoaka ny zavatra nisy marina tsy hoe misy fitaraina anao ny afaka mijery ao anatin'le zany hoe misy sa mitombona sa tsy mitombony ary zay koa ametraka satria mahita an'izany tsy fanaran-dalàna zany satria zay misy nanafarana hoe tongeto hitonga an'ireo potentiel électoraux zany zay misy zavatra tsy nety nandritra ny fifidianana zay hita hoe misy bulletin précoce tany Ambato fotsy misy efa vita soniny alina iny ao anatin'ny délégué miantso de hoe tena mario tsara fotsiny mario tsara daholo reny fa ao anatin'ireny anaovantsika fitoriana satria tsy hitanao tsony tokony hoe io ny bulletin de tena mbola intact io de anaovana tirage au sort nanao annonce nul lamonce nul hoe membre ny bureau de vote fa efa vitsy zany efa tsisy zavatra resanao misy président bokotany amin'ny andro fifidianana nanana proof oa zany tsika tsy miteny hoe tena za tsy teny hoe tsy mitoro tsisy proof fa zavatra misy kosa nefa zay tena tsy maintsy jorono mba hierovana le safidim-bahoaka satria mijoro ny KMSB ny Faratsioa tena za io atya ny olona am'izao satria tena ny tanjona de zao ianao rehefa nandeha mifidy de mila arovanao iny na vato fotsy ary safidinao de safidinao zay tokony hiditra ao anatin'le KMSB zany ianao hoe io zany nataoko hoe natoko iny ianao na inony ianao na resy ianao na zay zavatra rehetra tao anatin'io satria tsy militsony no toanana am'izay fa le safidy nataonao tamin'ny herin'ny androany tamin'ny 9 Mai ary zay no anenganany rehetra hoe raha sanatria amin'ny faniry enany tsy fantatro amin'ny dadabe-ratsiraka raha sanatria mipito mandifotr'olona ozy izy zay de hoe mino fa vahoaka amin'ny Faratsioa miantetra be ihany le anankiray tena zay ataony zay manao pression manao tsindry hoe za de tsy de problème mamiko hoe zay ataonareo CSRM vesy ny vahoaka amin'ny Faratsioa fa za de tiatra fa any amin'ny ACC io ny tompotiany farany io ohatrany tiapseo zany izy hoe mameo tsindry nefa za mino hoe olona misaina ho ary olona misaina reo fa tsika ny olona nye mieritreritra hoe tena matoa ianao ny lasaka de mametraka an'izay fatokisan'izay satria ny rafitra ny eto anivon'ny tany sy ny firenena n'izany atao hoe hitsara n'izany atao hoe vokatra ao anatin'ny fifidianana cour électoraux spéciaux zany ny ACC zany ka zay rehetrarehetra zay no ametrahana hoe isotomana ny sainy fahendren'ny fitsarana fa raha ny zavatra misy sarotra ny amon'ny faniry commune anankiroa zany hoe commune anankiroa amin'ny 6 vononao ohatrany hoe verezinao zono ny zavatra tsy mitombona io zavatra tena hoe zavatra foronina mo ampanaovana témoin daholo zao olona rehetrarehetra zao de za moa de ine de zao hoe amin'ny fifidianana mila mametraka anao hoe ny fiarahamonina aza-pitiana amina fifidianana zany ary raha tsy manana zay mpanao politika aza manao politika fa raha ianao amotika fiarahamonina ianao ane mety lasa any fa le vahoaka avy eo any simbe tena tenitranao fiarahamonina zany anie reo no fampindra sira fampilanja raha misy maty fahandro sakafo raha misy zavatra fahoriana famine vary fa ianao lasa avy eo de le fiarahamonina nefa eo de ny tombotsoany izy zany ho anao ve ianao mahazo tombotsoa ve ny am'izay fa zay mitenenty foana rehefa avy manao propagande hoe politika aza simbana ny fiarahamonina aza simbana amina politika tena manao antsoa afara misy ny rehefa tapitra amin'ny fampielezan-kevitra oa tena fiarahamonina raha misy hevitra tsy mitovy de aleo tsy manenina fa tsofina rano zany ny hevitra ny tsy mitovy fa aza simbana amina politika ny fiarahamonina satria tsy tovy amin'ny etandrenivohatra ny toke amanevotry Madagazy fa any anie ianao fakafantatra daholo ary zay mampatonga ny hoe Faratsioa district kely izy nefa tena efa hoe ny biaziny hoe tena any am'izany Faratsioa zany nanaovana révolution na tena hoe vokatry ny tany zany tsy mety antsony zany atao hoe ifandebireby amina resaka hoe fampelezan-ketany ty
fa rehefa propagandy efa ampelezan-kevitra atao fa rehefa vonona anao ao anatina propagandy de efa ampelezan-kevitra ataovy any alohan'ny propagandy hoe io anao fa miasa fa tsy zao anao vao ifandreboreby any olona any efa voataiza am'zany ary io tsy zakany io am'zany am polisiny zany ianao manana zavatra mba miendrika zany vinanony zany fifoazana zany fifoazana zany vinanony zany tsy ny olona any tsy mahita anam-pozinao amina zavatra kely fitafy tsy miendrika ianao mipetraka raha iay aman-dreny zany rehetra zany mijery an'zany manaondreo be ny tanàna mpiteny tia ny olona ve reo any be ny tanàna manaondreo de ho hitanao fa tia eto a iteny aminao fa raha misy raha amin'ny novambra le fifidianana be ny tanàna fa tia eto raha misy anankareo tafaverina ny amreo fa tsovy aketo ndray am'izay hoe tenareo le be ny tanàna reo mi fa to tafaverina daholo fa zay hita tena anao aminao hoe efa ny olona zany efa manao hoe tena manao reze efa manday fa tsy izy io tena tsy izy zao zavatra tenena hoetinareo aminay zao fa zavatra fanaovana tsinitsinina manao ronono atavy fotsiny manao resaka raha matahorany be dehibe de zay rehetrarehetra zay no mampatonga ny vahoaka tena hoe amindao tsika ametraka hoe io mily vokatry ny tany io aitsika ny karakaranyio aitsika ny miaramonina amin'io aitsika mampitondra hafatra mampisolo vavan'io aitsika ny zavatra rehetra zay mba hoetaeta ho any anivony any temeram-pirenena satria zavatra tsy zany koa tsy hoe tongatonga ho azy zany tapa-kevitra tamin'ny roa amin'ny député mily de latsaka député fa raha misy mahafantatra an'izany na manirana région vakinakara na tanina province tanarivo mafantatra an'izany zany faratsio zany milino anisany anankiray tena efa nanomana an'izany ary be dehibe na misy ministre tamin'ny fitondrana teo aloha tena hoe tena isorana be dehibe zany anie nanaovana hoe politika fa tsy anao tsy ampiady fiarahamonina zany hoe tena manao tabatra volo hoe vita amin'ny propagande tamin'ny 5 taona zay mivita zareo fa lasan'ny député papasoa hoe fandray tanàna dadandohany inona ny azo atao fa zay zany ny zavatra misy amin'ny 5 taona ndrema fa zay le toe-tsaina hoe manaiky resy zay toe-tsaina tsy hoe fitiavantenako satria za ve olona be ohatran'io de za ve olona ohatran'izao ave de fitiavatena fitiavatseza fitiavam-pahefana anao io fa misy fetrany io reo anatrihan'ny vahoaka io ia goavambe mihitsy zay fa nio-kevitra zay namana mily ato moa zany de mirarakopana mihitsy ny félicitation député mily avy amy rose ary drianay olo-kendro firaisakina nanolotra mily alefa tsy matady lalana lasa fotaka ny de tsy tononoko le solona anarana tsy mataty resy lairainy tsara ozy zany fa nio-kevitry mily maître fa tsy ty fidantsa mahavoafy ohatrany anera vomaria singambolo nandavo vosotra zay maka ny mily iaro anao Andriamanitra marobe izy hitanareo ty amin'ny fanio-kevitry ty izy afaka jerevantsika ato anatin'ny page ny Facebook ato dia goavambe ry Pedro Randreatsio ry Lairany tsara ry Justin Razafony marobe reny tsora sitraky ny aina mily tsora zana ry Odette Lisinirina marobe ny maneo hevitra ato ry Carmine Jodia Jacques Hatila dia voaray daholo reny niezaka moa zany mamaky satria misy félicitation direct makany mily mamarika atsika am'izao fotoana zao farany amaraparana anazy mihitsy mily mivoaka am'izany sehatra rehetrarehetra zany mihitsy ako hoe fantatrao ve fa miompopeo miompokady aminao Madagasikara sy ny namana ny ampitan-dranomasina ary mitodika ny faratsio tena fantatro namana faniry tena zavatra misy tena zany antso be dehibe ary reto de miteny amin'ny namana hoe tena tsy voavaly tsony any MP tsy voavaly tsony ny SMS tsy voavaly mail sy nrehetra WhatsApp rehetrarehetra anatin'ireny fa ilana tsy be dehibe fa valiana ihany reny satria ao anatina ady sika io fa tena miompo aminareo ary tena voaray daholo ny fampahirezana rehetra ny courage rehetrarehetra menareo na eta toerana ny ampitan-dranomasina na olona tsy mahafantatra ny mily ary satria tena mitodika tena mbalaza nefa raha tsy io am'izao namana faniry tena zany faratsio zany anatin'le satria nietina atao ao anatin'izao fifidianana zao ka zay ny tenenana amitsika hoe tena fantatro zany ary tena hoe vonintsika hijoro hatramin'ny farany nierovana an'izany safidim-bahoaka zany tsy manaiky an'izany naovinanaovina satria safidim-bahoaka masiny io feon'Andriamanitra feom-bahoaka feon'Andriamanitra ka ona moa ny andinanao ianao milaza kristiana le Andriamanitra aotsonao ve tena le Andriamanitra tena le feom-bahoaka sa Andriamanitra fa zay ny tsy fantatro fa raha samy mbola manana ny feon'ny fieritreretana sy le Andriamanitra inono zay nanao ny lanitra sy ny tany de samy mahafantatra hoe zany tsy azo avadika ary zay rehetrarehetra zay de hoe marina raha ihany ary zay no angatahantsika anatin'izany ary misaotra be dehibe ny vahoaka ny faratsio zay manaraka am'izao fantarana zao ny rehetrarehetra na any ampitan-dranomasina any
tena voaray daholo rendre firaritsoa sy fakahirezany reny fa de ao anatin'ny tena hoe matanjaka mily ao anatin'izany azakazaka zany fa aza sy naeritreritra fa tena vonontsika iaro ny safiditsika vahoaka. Eny ary de taperitsika koa ny fandarana zany namana mily mbola betsaka mihitsy programme satria manana assistant izy ao ny mpanao gazety miantso daholo namana ny faratsio ny fionana am'ireo juriste samy hafa ihany ko mandeha daholo am'izao fotoana zao am'ireo volana politika raha-pitsy koa mbola misy fionana lehibe zany izay ionana amin'nyreo candidat sy ny rehetrarehetra de volanana ny rehetra misy misisika mihitsy ato hoe zay ko ngeny rarosoa mily de ry toko lalaina ry razanandria ry any Luciano Tagia ry Anitra ny Menjanahary Rado Randriamanantena Bolde Fafa David Pierre Mahery Dimex zany rehetrarehetra zany tena tsy fakahitana ato ny félicitation sy ny firaroitsoanao zany de mba tsy habekibo amin'ny telokafatra de zaraiko amin'ny mille izy eny ary de efa nisy teny famarana ihany nataony Andriamatoa Solombamoaka teo fa mino fa tena zay tsy fentsika 2 minitra naminonao azy ny atao hoe ny zava-dehibe ao anatina fanapahan-kevitra amin'ny vahoaka ohatran'izao de fanajana ny safidim-bahoaka raha tena raha tena ataoko eo amin'ny politika zany de zay ao anatin'izay hoe fanajana satria ny be dehibe reo candidat député zay efa tena hoe zay ny safidy ny vahoaka de miarahaba an'ireo lany fa io na hosontomina ohatrany ahoana ary io de ny fahendrena de hoe ny vahoaka ny tompo-teny farany ny vahoaka fahefan'ny vahoaka io de aleo mba hajaina ajaitsika rehetrarehetra ary isorana be dehibe an'ireo mpikarakara amin'ny fifidianana mpikarakara ny atao hoe anivon'ny SRMV ny CNI any ao anivon'ny ACC zay amoaka an'izany tsy ho ela indrindraindrindra ny vahoaka ny faratsio zay nametraka ny safidy nametraka an'izany fahatokisana taty amin'ny député mily zany fa de hoe tsy andraraka ilombiandohany zany tena koa fa vonona kosa tena hoe ijoro hatramin'ny farany iaro an'izany safidim-bahoaka zany makasitraka namana fahiry ny ekipa rehetra anatin'izao fandarana zao de zava-dehibe satria mandalo tokoa ny tena ao anatin'izao am'izao eto anivon'ny plateau any MBS zao de makasitraka fa de mbola iveriny ety any amin'ny fotoana mamety azy ny ama manaraka de makasitraka tompoko eny ary de misaotra indrindratsika amin'ny député mily mivahiny teto amintsika de zay ihany koa no amaranantsika ny fandarana am'izao amin'ny 4 ora sy 7 zao akasitrahantsika betsaka satria za tena natahotra mihitsy tsy ho tratra mily le fotoana satria entsikentsika be ny fotoanan'ny député mily kanefa de isoran'izy afaka niazakazaka taty amintsika tamin'ity androany ity makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy ho an'ny rapitsondray